Talata 7 Desambra 2024 manantitra ny arabo ambam-pirarintso antsika mianakavy ao anatin'ity Miara Manonja menga eto amin'ny MBS Radio Mada ity amin'izao andro vaovao izao indray anterina ny araba satria izay no mahamalagasy antsika ihany koa rehefa miaona tahaka an'izao amin'ny alalan'ny sary sy ny feo tsy misy akanavaka izay araba izay fa na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitany ranomasina dia ananterana izany arabo ambam-pirarintso izany. Eto ihany koa ny namako faniry Razafy Manatany tolorana ny araba ihany koa izy ary efa eo akaikeo ny solombavamboaka ny Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany faefatra Rambo Salama izany na député Rambo araka ny fahalalantsika azy hiakatra eo izy hitondra ny famakafakana maro samihafa araka izay loha hevitra efa voaomana raha zavatra horesahana aloha momba ny firenena DB bobaka be araka amin'ny fomba fiteny fa ny hoentintsika moa zany dia notsongaitsika izy reny amin'ny afahantsika zany hoe andalinana misimisy kokoa ny tsara ho fantatra momba an'izay loha hevitra na politika na sosialy na toe-karena na fiainam-piarahamonina na fifandraisana amin'ny any ivelany na iraisam-pirenena dia hitondrantsika fanazavana eto mba amenona ny tsy feno izay tonga any aminareo na anotsiana ihany koa ny mety ho diso izay arany hoe latoklasy sy tombovavy fahiditra amin'ny votoatiny isika toy ny mahazatra dia omenanao ny songadina atao anatin'ny 420 hoentin'ny faniry Razafy Manatany faniry ndahoary satria dia miaraba ny Rina Rabe Mananjara ny teknisiantsika miaraba antsika menakavy ihany koa any amin'ny sehatra rehetra izay handraisantsika ity Miara Manonja ity na ny eto an-toerana na ny any ivelany zany. Azo lazaina Rina fa ny resaka fitsarana no tena mahoraka zany aloha hatramin'ny omaly mahakasika indrindra ny vaovao ny 420 sy ny zava-misy teny amboboteny fa raha toka hoe hanaovantsika ny fampitinana zany dia mbola mitohy amin'ity androany ity ny raharaham-pitsarana amin'ilay hoe Apollo 21 zany omaly moa zany dia famakina ny rakitsoratra zany tamin'ny fanadidina natao amin'ireo voasaringitra ao anatin'ity raharaha ity roa vehivavy 20 lehilahy ary dia misy manam-boninahitra ambony misy ny amperinasa misy ny teo aloha misy ny sivily zany ao anatin'izao raharaha izao mbola mitohy androany araka ny vaovao izay voaraintsika zany ny eo anivon'ny fiarovana ireto voaroro reto moa zany dia mitaky ny fampitsarana ny fanenjehana azy 20 menata ao anatin'izao raharaha izao ny fivoarana moa zany dia hitantsika eo satria dia maritraritra izany raha ny akombavao izay fantatsika satria dia ny fiampangana ao anatin'izay vesatra izay dia fikasana hifofo ny aina tompona andraiki-panjakana ambony ao anatin'izany ny filoham-pirenena hitantsika eo ny fivoarany raharaha fa mbola izay raharaha-pitsaran'izay dia naemitra amin'ny fotoana manaraka zany ny tsarana ny raharaha mbola rajona izy moa zany dia mpanolotsaina ny filoha teo aloha Andriamatoa Rajonary Mampianina mpandraraha ihany koa voaroroy ao anatina tsokomakomba sy ao anatina resaka fitsoahana raketra izany izay ny ampangana azy izay hitantsika eo ny fivoarana satria dia nandalo teny anivon'ny ny pôle anti-corruption izany raharaha izany akoatr'izay dia mbola raharaha-pitsarana ihany dia nahazo fiarakodia tsy mataho-dalana na 4x4 misy avalo izay voatondro fa avy any amin'ny filohan'ny repoblika ny lehibe eo anivon'ireo fitsarana tampony zany rehefa miresaka fitsarana tampony tsika dia maromaro ireo sampana izay mandrafitra izany fitsarana tampony eny anosy izany ka nahazo izay fiaravalo izay hitondrantsika fanadiadiny zany satria dia misy zavatra mampiaya ao ambadika zany adevitra izany sy ny fomba nanomezana azy ary mety hoendriky ny fanolorana azy sy ny zavatra mety ho andrasana ao ambadika zany adevitra izay nyresantsika izany satria dia voatondro mazava ao anatin'ny fitantanana ny raharaha-panjakana ny fisarahana andraikitra eo anivon'ny mpanatanteraka eo anivon'ny mpanao lalàna ary eo anivon'ny fitsarana zay le hoe exécutif législatif ary judiciaire izany
manahy ny akamarony ny mpanarabavao amin'izay tranga tamika izay satria dia voatondro fa avy amin'ny filohan'ny repoblika izany kanefa dia volam-panjakana no namoana izany ary ny endrika nanomezana azy dia somary ahitana taratra ihany ny amin'ny efa fitsinjovana lavitra amin'ny fizotra sy fandehan'ny raharaham-pirenena. Mbola ao anatin'izay ihany dia tsy nana foana ny aihan'ny be sy ny maro zany ny zava-misy teo anivon'ny seny omaly satria no tanterana omaly ny fifidianana ireo mpikambana ao anatin'ny bromaharitry ny seny izay sivy mirahala mianaka moa ny ao anatin'izany. Nanamafy zany ny finiavany hanamafy ny seza amin'ny taona 324 izao fitondrana izao satria ny solotena ny filoham-pirenena izay nitendrena ho mpikambana ao anatin'ny seny dia Andriamatoa Dama no voatendry hitarika an'izany seny izany dia efa mampanahy ihany koa no mety hoendriky ny fifidianana izay hoe ekeny rehetra madio mangarahara ary hitondra fitoniana eto amin'ny firenena izany. Marobe ny adevitra azo resahana ao anatin'izany, ny indro kely ao anatin'izao raharaha izao izay mivadika indro be ary ampiaya ny ao aorian'ny fifidianana dia mazava ho azy mpikambana teo anivon'ny ACC teo aloha tao anatin'ilay hoe tsy mitombona mitombona fa tsy azo raisina ny azo raisina fa tsy mitombona ity mpikambana izay lasa teo anivon'ny seny ity zany hoe nanana andraikitra betsaka tamin'ireo fikorotana ny lalàna teo anivon'ny lalam-panorenana teto Madagasikara izany kanefa dia rehefa lany mandaha dia nafindra indray teny anivon'ny seny moa fantatsika tsara fa mandaha ao anatin'ny entona tsy azo avaozina izany na 6 ans non renouvelable araky ny ambarany lalàna mifehy izany seny izany ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny bromaharitra. Mbola indro be ao anatin'izao dia vadin'ny ministry ny asa-panjakana amin'izao fotoan'izao na ministry ny FOP Ramatoa Ramamosizelina ny filohan'ny seny ity ary efa nampiteny ny rehetra hoe aiza ho aiza ilay endriky ny fisarahan'ny fahefa-panjakana ao anatin'izany dia mbola miverina tamin'ilay resaka raharaha-pitsarana teo isika ny amin'ny namomezana fiarakodia zany amin'izay endrin'izay raha efa mijery amin'izao resaka seny izao satria dia ato dia vady ministra amperinasa ary inamovible ao anatin'izany gouvernementa izany akaiky ny filoham-pirenena no napetraka ho hitarika izany seny izany ary mbola avy amin'ny filoham-pirenena ihany koa na hoe désigné na hoe quota ny présidence na ny président de république no napetraka hiandraikitra n'izany andraikitra ambony izany. Isika nefa nahalala fa akoatra ny ACC le hoe azo raisina fa tsy mitombona dia mbola adevitra be ihany koa ilay seny izay niteraka doublon teo aloha izay mbola tsy vita amin'izao fotoan'izao ary nanokafandreo eo anivon'ny antenimieran-doolona fanadiadiana ny nanamarina an'izany fisina doublon izany dia mbola tantara mitoy izany. Tena lay crédibilité na lay fahamarina toeran'ilay seny sy ny endriky ny ACC izay mampisy ny népotisme mampisy an'izany hoe aiza ny fisarahan-draha-raha-panjakana na le séparation de pouvoir izany dia ahitana taratra zany ny fikorotana ny raha-raha-panjakana mihitsy amin'izao fotoan'izao ka mampiaya ratsorina zany dia ao anatina crise institutionnelle amin'ny endriny samihafa sy ny endriny vaovao i Madagasikara amin'izao fomba fiasan'ny fitondram-panjakana izao. Farany rina dia narahantsika nahita ny omaly taorian'ny poniny taosy zany dia ny mpianatra ny fokon'olona reo rehetra zay mihevitra fa manjifa ary tokony azo sisitraka izany rano izany no nietsika teny ambom-poiteny ny tsoka kirurika ary dia nampaneny lakolosy tezitra nandoro pneu ny amin'ny hoe tena tsirariny ary tsy azo ekena ntsony zao trangan-javatra izao. Raha ohatra zany ka fitiantsika rina dia efa teny tsaronenana teny Ambatomaro teny Taosy teny dia teny Ankatso dia nytoy teny Ambohipo zany ny fahasorenana nateraka izay hoe tsy fahazona ny rano izany ary zany rehetrarehetra zany moa dia mifangaro any ao anatin'ilay hoe tena
tsy zaka tsy takabity ny vidim-piainana ka ny antso ny sin'izay hoe fietsehany rehetra izay mihitsy mba hiteny ny zava-misy atreto aloha zany ny fanjakana de mbola tsy naharenesam-peo mihitsy ry narabe mananjara ny amin'io inona mba fanapahan-kevitra raisin'izy ireo fa raha ny zava-misy aloha zany de mbola atsapana ahitana taratra zany fa tena tsy manana vahaolana aroso ho an'ny vahoaka ilay fitondram-panjakana ary memafy ny tsy fahazona izany rano zany satria ao anatin'ny adiny roa no mba misy rano ary andrasan'ny fianakaviana dia matetika iny amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 maraina iny misy aza menimenina fa tao anatin'ny herinandro dia tsy nahazo izany rano izany mihitsy izy ireo mba afaka ny sitraka dia samy mampaneno lakilosa na io eny talata maty na io eny vato eny na io eny sabotsina mena na izanaiza toerina rehetra manodidina anatin'ny faritra Naramanga sy ivelany zany faritra izany dia samy menimenina an'izany avokoa ary mitaraina ny amin'ny hoe ain-dehibe zay hanavotanaina ny rano akoatra ny sakafo kanefa dia tsy misitraka izany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Amaranantsika azy de menimenina reo olona zay milahatra zany ery amin'ny village voary ery amin'ny fanatanterahana le testa PCR zany satria dia 2 ora moa vao mivaly izany ary misy avolavitra miatrika izany ary akoatran'izay ihany koa dia manjatony ny filaharana ao anatin'ireo zay mila raharaha amin'izany ny fanapahan-kevitra zay heveriny manandraharaha zany sy ireo milahatra mahafantatra manao an'izany ny testa izany de ny amin'ny hoe tokony haparitaka ny amin'ny distrika izy ity mba tsy isian'ny filaharam-be satria efa marary le olona manao testa dia indraindray mety hatahorana raha toa ka pozitiva ao anatin'izany raha toa ka mbola tsy vita vaksiny na tsy amperiferovana amin'ity aretina covid-19 ity sy ny hoe aoriana ny 7 ora de mbola miverina indray ka misy nefa ny avolavitra tahaka ny any Anjorobe tahaka ny any manodidina Analamanga zay mbola hiakatra indray rehefa aveo dia miteraka fandaniana sy fivezivezena sy fahasorenana ho an'ireo mpila raharaha izany rehetra izany. Amaranantsika azy dia hiezakitsika hahazo ny vaovao fa dia misy fitokonana zany eny Akatso eny amin'izao fotoana izao dia haka ny vaovao rehetra mifandraika an'izany isika ry narabe mananjara ho anareo mpijery ho anareo mpieno mahita ny zava-misy fa dia haka ny vaovao rehetra isika araky ny hoampitain'ireo namana zay miasa zany ary dia misy moa zany ny sary mandravaka izany fa ho alaitsika daholo ny endrika izany zay le endrika ara-tsosialy ny fiarahamonina misy amin'izao fotoana izao ary tsy mahadiso ho an'ny zon'ny mpanjifa mihitsy no miteny hoe tsy rariny tsy azo ekeny tsy mety zao zava-misy trangan-javatra eto amin'ny firenena izao fa mila mijoro ny zon'ny mpanjifa ay moa amin'ny zoma fa 10 volana Desambra io zay hietsehany zon'ny mpanjifa dia andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona ary ao anatin'izany ny lohahevitra de hoe ny tsisian'ny fahasamihafana sy ny fiangarana eo amin'ny samy olombelona fa azona zo fototra itovy izany de oresahantsika eo mihitsy zany rehefa aveo satria tsara fitotona ny hetsika ataon'ny zon'ny mpanjifa hitakin'izay hoe tsy zaka ny fiainana sy ny vidim-piainana izay ary voahitsakitsaka mihitsy ny zo fototra mahaolona de rehefa mijery an'le hoe ay andro io raisam-pirenena natoka ny firenena mikambana ho an'ny zon'olombelona io 10 Desambra io ka anisany nanao sony ilay convention na ilay fifanarahany raisam-pirenena momba ny fanajana izany zon'olombelona zany isika amin'izao fotoana izao dia betsaka ny tsy fanajana izany na zao endriny zao fotsiny hoe tsy mahazona ny rano fisotro madio ny resaka jiro ny fandriampahalemana ny sakafo satria misy mihinana de tena voky de voky kanefa misy mihinana zara famihinana ary misy mandro fotsy ny vahoaka malagasy de zo daholo zany rehetrarehetra izany ka zay fampiasana ny zo zay amin'ny zoma
nambaran'ireo nivon'ny mpanjifa fa tena mifandraika mihitsy amina hetsika iraisam-pirenena. Ny taratasy izay napetraka izy ireo ny amin'ny préfet moa dia nandefasana dika mitovy ny eo anivon'ny firenena mikambana ny amin'ny hoe andro raisam-pirenena io, ary de ho avy izahay ihany koa hanaja sy hanao izay fahakalazana izay amin'ny ady amin'ny vidim-piainana. Zay ary no tao anatin'ny 4 ora mbola resaka vaovao marobe isika fa itodika avy hatrany atao amin'ny solombavamboaka ny Madagasikara. Rambo Salama Emilien di député Rambo zay efa miara-dala amintsika moa nandritry ny volana marobe izay ary manome fotoana antsika matetika isaky ny talata dia izy no androany ka manakambara amintsika izy ao anatin'izay fandaminana marobe zay eny anivon'ny boriboritany zay nahavoafidy azy fa manoloana ihany koa ny fiainan'ny firenena ho antanitsika azy eo koa ny fiaonana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavamboaka sy ny fomba fahitany ndraraha-pirenena akapobeany de eo zany ty resaka senity sy izay séparation de pouvoir nambarantsika teo zany satria mahazo laka zany rehefa zany mahazo laka de mazava ho azy zany fa vohitsaka ny endriky ny lalam-pandrenana amin'ny akapobeany. Miaraba Andriamatoa Solombavamboaka. Ya voalohany faniry dia fisaoran'Andriamanitra namentsika n'androany satria sarotry sarotry tokoa andreretra ny hiara-dia amintsika amin'izao androny talata izao kanefa moa Andriamanitra ny tompony aina dia misy ny jiao misy ny efa tsy miaraka amintsika tsony tsy miara-dalana amintsika tsony ka ataoko fa rariny sitsiny raha misaotra azy isika satria mbola tafahoana itsika telo mindrala miaraka amin'ny namana rina moa izay niala tao sy ny ireo teknisianina marobe eo ambadika ao mandefa an'izao fandaran'izao amin'ny tamatotra serasera na YouTube zany na amin'ny Facebook na koa amin'ny radio Mada miara-miasa amintsika amin'izao fotoana izao. Manarak'izay dia mirary fahasalamana ho an'ireo zay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana na ao amin'ny aretina Covid izany na aretina tsotro zao mirary fahasalamana ary fasitrana malaky ho an'zareo isika satria ny fahasalamana dia zava-dehibe ary tsisy ninona vita raha tsy ao anatin'ny fahasalamana. Dia manarotra koa andreo fianakaviana nanana ny fahoriana na nandreo namana lasa amin'ny fimbonana lahelo amindreo fianakaviana na namana na malagasy rehetra izay tao anatin'izany fahoriana zany. Manarak'izay dia miaraba antsika rehetra malagasy na ny ivelany eto toerana tanindrazana manaraka ity fandaran'ity aza miala amin'ity fandaran'ity satria eto ny tena ahitanareo ny zava-marina rehetra momba ny fiainan'ny malagasy ary mora eritreretinareo raha hitondranareo ny hoe inona no ho avinay inona no aviny taranakay inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary inona no iainanay amin'izao fotoana izao ka dia miarabantsika rehetra indrindrindrindra ianareo any ivelana azy voatany isa fa de maro be amin'ny telefôna ka de mino aho fa hoerinareo zany avatra zany ary ny eto Madagasikara koa de atoraka zany indrindrindrindra isika eto amin'ny boriboritany faefatra. Eny ary Andriamatoa Solombavambahoaka iresaka raharam-pirenena ihany isika rehefa avy eo satria lina de lina amin'izany ny mpijery sy ny mpiaino antsika fa mialohan'izay angamba ny everiko fa tsy fahatsoana mihitsy ny miresaka ny zava-misy atao amin'ny boriboritany faefatra ianao raha teo anisan'ny vovonana iadiny lohany amin'izany antokotiko Madagasikara izany sy ny fandrindrana asa ny distima sy ny fokotany izay mandrafitra ny boriboritany faefatra nisy asa sosialy ny tanterahanao arak'izay fa fangatahany vaoka sy nampijanony vaoka dia tetezana roa angamba izao no natolotra ao akoatra ny fidinina teny fotiny amina resaka tsy fandriam-pahalemana ny jiro dia nampikakaika ny vahoaka ny resaka tetezana araka nitantsika amin'ny sary izao dia no avozina tanteraka izany metatra maromaro izy ity député Rambo Salama Emilien ary dia betsaka ny loza nateraka izany tetezana izany satria dia
efa lo simba ary tsy nahazo toerana reo azo rehetra reo ary de efa nisany lany rano moa zany de novozona tanteraka zay ngamba aloha no anomboantsika azy deputera Mbosalama Emilien de mitohy amin'ny hoe inona ny fandaram-potoana efa voavolavola ho an'ny boriboritany faefatra sady redynamisation moa zany no ao anatin'ny fametrapetrahana ireo endriky ny fampiroboroboana ny antokotiko Madagasikara amin'ny ankapobeny. Ya sotrapetsaka na mety tenena namana faniry tamin'ny faran'ny herinandro iny tokoa dia nisy ny fameloma maso ny antoko teo amin'ny fokotany roa teto amin'ny boriboritany faefatra dia ny fokotany 3A3 zao zany ary ny 3G 3e zay samy andrefana ambojanary navelom-boly tokoa izy satria hita tao amin'izany fananganana ny birao an'ny fokotiny matamin'ireo fokotany anankiroa zany ny andevitra malalaka teo amin'ny mpikambana ary nahitana koa ireo atao hoe olona te anaraka ny antokotiko Madagasikara fa dia feno tokoa ny fotoana ary atao hoe ny sarahana no ohatrany nampalelo ary satria tamin'izany fotoana zany no nahafahana nidinika ary mameraka hoe paikady vaovao ny eo amin'ny ireo fokotany anankiroa reo. Ny amin'ny fokotany manaraka dia eo ampijerena ny fokotany ny Ouest-Akadimbahoaka sy ny fokotany Madiranamotana ary Angarangarana zay amin'izao fotoana zao tena fokotany natao hoe faritra iva reo anankitelo reo ka tsy entina atao hoe mamaika manao zavatra fa entina mpilaminana tsara ary araky ny fitenenina hoe tsy le hoe fifidianana profokotiny mantena tanjona fa atao hoe fametrahana ny hery fametrahana ny firaisankina ary indrindra ny fametrahana ny fihavanana anatin'izany antoko izany satria tsy afenina araky ny tenenina teto hatramin'izay fa misy ny fisaratsarana nisy ny tsy fakazaho-kevitra tao noho ny resaka politika ka zay zavatra zay indrindra no hoe tsy azakazahana fa hoentina miadana amin'ny firesana sy vidinany fotony mijery ny zany fokotana anankitelo zany io dia mitovy tamin'ny nanao propagande iny ny fomba fiasa amin'izao fotoana zao tena ohatran'le fitenenina hoe manao porte à porte mijery na efa natoko efa ny olona efa anatin'ny antokotiny zany na le olona ivelany mahita ny fiainana amin'izao fotoana zao ka mahatsara hoe izay de miaraka amin'ny antokotiny izay fa tena hita risy lahatra izay ny amin'ny atao hoe filozofia nitondrana ty antokotiko Madagasikara ty zay zany ny amin'ny resaka fameloma maso manarak'izay tafiditra anatin'izay fameloma maso zay ihany namana faniry de misy an'ilay atao hoe tournoi firaisankina zay karakarainy boriboritany faefatra ary eo ambany fiahiny ny solombavamboaka Madagasikara raha Mbosalama Emilien de ny tenanay zany tournoi domby izy io ary atao misitsy mba isin'ny fifaneraserana eo amin'ny tanora ao amin'ny boriboritany faefatra zany eo ny tanora izay mpikatrika izany baolina kitra zany ao amin'ny boriboritany faefatra ao amin'ireo fokotany 2 tsy anavahana sokajy na olona manao azy izy io fa mba jerena kosany fa tena le olona amin'ny fokotany manao azy fa tsy ho sanatr'izany hoe te azo aleo amin'ny fotsiny de apiditra olona efa licencié fa mpanao baolina matianina any ambadika any fa de le tena olona amin'ny fokotany mihitsy zany no asaina manao izy satria ao anatin'ny fameloma maso ny antoko amin'izao fotoana zao ny antony naovana an'io tournoi firaisankina io zany hoe izy zany tsy hiditra amin'ny teknika tengitra amin'ny atsipria moa fa izy zany ny fijerena certificat de résidence hoe tena olona amin'ny fokotany marina vety fa misy matsy ny sasany mahay amin'le adiombya dia olona mpanao baolina any ambadika misy avy any Ambohidratrimo avy any Atsimondrano mitena efa matianina rena no entin-drareo miakatra satria te may amin'le hoe te azo aleombo ka izy zany ny fanarahana kaiky amin'ny zavatra io mba tsy isin'le osoka amin'ny zay zavatra zay manarak'izay dia momban'ny hoe
asa sosialy fidin'ny fotony natao tena marina zany satria arak'izay moa ny toromaritry ny filoha marikaravalomana lehibe any antoko dia nisy olombava-boaka Madagasikara atao amin'ny antoko tiako Madagasikara de tsy maintsy mijery an'zany tombotsoa vahoaka zany ary zany tombotsoa vahoaka zany de tsinona fa raha ho anay eto amin'ny boribory tany faevatra dia ny fanamaivanana fahasaranana fanalana fahasaranana vahoaka ary zany sy olombava-boaka miasa eo amin'ny vahoaka ary zany mihitsy ny natao hoe slogan nentina tamin'ny ny latsahana ho solombava-boaka ary de atoiziny zany hatramin'izao ka zany zavatra zany tsy vitany hoe effet d'annonce eto fotsiny na resaka fotsiny fa tena fanaovana fidin'ny fotony fanaovana asa eny amin'ny fokotany eny zany ary aloha zavany resaka fa ny solombava-bahoaka tsy mpanao lalana fa mpanao lalàna ary mpifidy lalàna kanefa zany tsy masaka anazy amahany olona vahoaka ijery manahirana amin'ny lalàna fanaovana fotodrafitrasa nisy tokoa nanaovana an'izany namana fanira ary tetezana béton armé nefa natao teny amin'ny fokotany akazotaony somavelona izay io lalana io dia olona marobe no manjifan'io lalana io satria na ny mpivavaka isaky ny alady na mpivavaka isaky ny andavanandro na ny mpiasa amin'ny zone franche mandeha makeny amin'ny Atanjobato na ny mpianatra zay avy miampita rano de mandeha amin'io na ny olona avy aty Atsimondrano mandeha makaty amin'ny tanàn-dehibe dia miampita amin'io satria tadio fa io akazotaony somavelona io de sady akazotaony somavelona ny boribory tamy faefatra no misy koa nakazotaony somavelona ny Atsimondrano ka zava-dehibe loatra ho an'ny vahoaka zavatra io ary tamin'ny alalan'ny fidinina teny fotony nanaovana andreo dynamisation nangatahana an'io dia hita izy fa maharary mivahoaka ary mampalahelo ihany raha ohatra hoe olona andeha hivavaka ka voatery anasa kiraro anasa tongotra izay vo hidro am-piangonana kanefa na andrano isasana koa de mbola manahirana dia nijereny zany zavatra any ary dia natao ary tsy natao resaka tandrametraka le izy hazo natao teo aloha fa vazivazy ihany le izy fa de le hazo tsy hita fa laza tany an-dakozia ny vahoaka iraha malala le fahoriana tsy fahamizatsiny zany ny olona koa tsy tratranao hoe ambodiny tetezina tao nangalatra azy fa dia natao béton armé le izy dia anjaran'ny vahoaka eny zany manara-maso ny fikojakojana zany tetezana zany dia manarak'izay teo be filoha ambodirano zany hoe akazotoany somavelona zany ary amin'ny farana atsimo amin'ny boribory tany faefatra dia be filoha ambodirano aty amin'ny farany avaratra amin'ny boribory tany faefatra to koa zany dia misy tetezakazo 300 metra zany nomena satria tena araky ny hitatsika tamin'ny sary to de zava-doza rehefa betsaka na ny enjeratao na ny zokiolona na ny bevoka na ny atao hoe reny piatsehatra reny ohatran'izao ary hoe jereny ohatran'izao fotsiny fa de efa boboka hazo le efa tsy de efa mitsingilahila ary hietreto amin'izao hoe zao nandanany ankizy mianatra sy ny nisy tompikarama makarano ny vehivavy bevoka sy ny olona rehetra zany ka dia mba arak'izay fitenena zay tsy maintsy alaina amaivanina fahasarana ny olona esorina ny atao hoe olana dia zay no natiny naovana io tetezana io ary io tsy mijanona amin'io fokotany ny anakiroareo fotsiny fa zay hoe zay tena faritra ivaka tena misy an'izany fahasarana zany de tsy maintsy jerena dia takizay koa no akadomaroa zay tsy maintsy ho jerena satria dia betsaka ny olona no mijaly ary misy eny ampivoatamare mipetraka de tsy maintsy jerena arak'izay tratra ny anaovana an'izay etsika fanampiana vahoaka zay etsika fanamaivanana ny olana ao amin'ny fiarahamonina zay ary dia izay mahasolombavany solombavambahoaka fa tsy atao hoe lany kabarety fotsiny ary androa moa misy tamin'ny gazety ary hoy za hoe le mpanao gazety angamba olona anakiray angamba ny cibleny le manao an'io fa dia rano solombavamboaka Madagasikara to amina tokotiny maloha dia tsy variana loatra amin'ity resaka hoe andeha hanenjika olona sy indrindrindra fa kosa tsy maintsy miteny ny fiainam-pirenena amin'ny zavatra misy ary tokony antsiana ty mpitondra fanjakany ty
satria zany ny asan'ny mpanohatra zany dia sady manao ny asa ihany koa eny ifotony eny a fidininy fotony mijery na ny lalany zany na ny ahoana ny rano any amin'ny tokantrano any sy ny rehetrarehetra fa tsy hoe va hoe iteny ato fotsiny de hoe anentsika andrany na diso zany tsy manentsika zany ny solombavam-boaka fa manitsy ary miteny ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra satria zany no asan'ny mpanohatra ka itsy kely le mpitondra le mpanao gazety io amin'izay zavatra zay fa dia ny asan'ny solombavam-boaka atao mpanohatra de tsy maintsy mitsikera ary mitsikera atao hoe mitondra mitsikera objectivement angamba no lazaiko an'le izy mba hitreretan'le mpitondra fa hoe tsy rehefa mitondra de anao zay tany kibony sy ndretrarehetra anao zay hoe mahafalifaly azy io fa tsy maintsy jerena ny vahoaka tsy maintsy jerena mifanjakana de tsy zany fa mivahoaka eto amin'ny tany sy mifanjakana ka tonga de ho tohizako kely any angamba faniry amin'izay zavatra zay satria rehefa miresaka ny boribory tany faefatra ihany dia ohatran'ny lasa saina mihitsy ny fa rehefa mahita ny fiainan'ny vahoaka eny ambaniny eny faritra ivena de mantany tena hoe mba misy fanjakana ihany ve ty amin'ny boribory tany faefatra ety sa tsy fa raha mijery lalany ianao zay tena lalana efa tenenitry foana zany eto de ohatran'ny tena tsy rarahin'le mpitondra mihitsiny fa le lalana de fa lasa atao hoe ganagana sisy afaka mandeha de ganagana no hitanao milomano ngisa no hitanao mandeha fa raha ny olona mandeha am'zany de ataoko hoe efa miodina lavitra mihitsy na raha andeha monjany zany anosy be eny tsy iny zany fa le lalana mialo amin'ny rond-point namotana mipita ty anosy-patrana mahazo ty amin'ny masera zany ane lalana tsy trano dimy zany ane lalana tsy atao hoe 1 kilometra akory fa raha misy de misy zany 20 metra ka ary lalana fanaonay taloha zany satria teny zahay no mipetraka ka raha andeha hianatra makany amin'ny Saint-Michel de mandeha tongotra amin'iny ary mbola lamina tsara ny goudron sy ndraitreta fa zao tamin'ity fitondrana ty tena tsy fanao enao tsony le lalana ary de araka ny teneniko hoe ny mialatsiny fitenenana le sanatriny zany le kisoa le mafana be rena mandeha hitanao milomanao de mamin'io raha mipotaka io migisa ny hitanao mandeha eo kanefa iny lalana iny de lalanao atao an'ny olona fa tsy lalana sanatry zany atao an'ny biby na lalana atao an'ny vorona ka eto de miatso an'le mpitondra fanjakana hoe mba misy any ve le mpitondra fanjakana ary mijeriny eny boribory tany faitra fa tena tsy itsony ty zavatra ty tena tsy itsony ary efa nahatraminy nanaovako Miara Manonja de efa nytenany ao tamin'ny mbola maitany tamin'ny andro rinina hoe maso fijereny ty fa tena tsy mindara mihitsiny ataony taratasy makany amin'ny commune miteny hoe zay ny tsy misy an'izany fond routier zany fond routier any amin'ny travaux publics tsy anay zany fa route nationale any anay de aza mifanilika ohatran'io nareo ry zalahy aza mifanilika anao fa tena mba jereo maninona ny any amin'ny faritra any anaovanareo oeraoera tokanana ry atao an'zao ry hiteny misy ny travaux publics sy ny ndretrarehetra fa maninona le lalana eto amin'ny faritra iva eto anosy-patrana tsy amboarinareo apetraka aminareo fantanina ary adidinay no miteny an'izany satria mafy loatra ny fitaraina vahoaka amin'ny lalana io fa de tena mametra-panontaniana mba misy any ve fanjakana eto amin'ny boribory tany faefatra ary mahafantatry ny fanjakana ve ny visiny boribory tany faefatra fa tena tsy izy tsony ny lalanao tsy vitany lalana ihany fa eto dia naneny amin'ny faritra ivena de le rano any amin'ny faritra rehetrarehetra any rehefa nanontaniana moa tompona ndraikitra de hoe tsisy rano tafiditra tsy na efa nasiana motopompe trokalizy da hoe zany zavatra zany ane zavatra ponctuel ane zany fa ny zavatra tadiaviny vahoaka de ny zavatra maharitry iainan'ny vahoaka rehetrarehetra ny taona herintaona 2 taona 5 taona sy ndretrrehetra fa tsy hoe avy ny orana androany de alaina le motopompe ery amin'ny apipa diny ny troana azy de vita eo iny fa ty zany de ohatrany hoe sauvé par le gong le apipa tamin'ity zavatra tya le fitondram-panjakana satria le orana zany de nijanona teo amin'ny 3 andro teo ihany fa raha ohatra le orana iny zany tena hoe sady nisy ny orana artificiel nisy ny oram-pahavaratra de tsy haitsony nazo an'le tena amin'ny faritra ampefinoam-bodirano ka zany rehetrarehetra zany malatsa fisainana daholo ary mametra-panontany hoe mba misy any ve le fanjakana ary mahita fa hoe le mpitondra am'izao zany indrindra ohatra hoe ny apipa de efa tsy tokony eo amin'ny toerana eo tsony satria tsy vitany andraikiny ny lakan-drano tokony ho ivo mihoatra amin'ny tanàna de ny lakan-drano indray no avo mihoatra amin'ny tanàna anka le randro sokafana avy any amin'le canal JR zay tokony andeha mahazo an'iny betsy mitatatra iny ary tonga eny amin'ny boribory tany voalohany sy boribory tany
fa enina anaovana ny fambolem-bary dia tsy tonga any amin'ny toerana misy azy fa lasa ty amin'ny ampefilo ambody rano zay tsy misy faritra fambolena zany hoe le tokantrano le olona indray zany no feron rano fa le any amin'ny faritra tokony ambolena tsy misy rano zany zavatra zany ny zavatra tsotra be zany no an'ny apipa ary eo anatin'ny ataoko hoe andraiky mihitsiny zany satria niasan'ny apipa de miverovana an-tanàna Antananarivo mitondra drano kanefa tsy zany ny zava-misy fa le zava-misy am'izao ny atao hoe ny foto-drafitrasa zay andreketan'ny apipa am'izao fotoana zao de tsy mandeha am'izay lonony fa anisan'ny miteraka ny tondra-drano eto Antananarivo mango fotsiny moa ny resaka atao hoe ny fanatovana tany erana Antananarivo zay ataoko hoe tena manaraka ny taratasy marina ve reny zavatra izy sa fitangitrana trano ka eto zany nitondrako an'zany resaka zany namana faniny satria rehefa mandeha mediny ny fotony ianao mahita manao redynamisation sy ndretrehtra tena mahita an'izany ary tena mampalahelo le vahoaka miainao anatin'ny loto le vahoaka tsy tena inkitsomony hoe ny ahoana ny fako am'izao fa raha saika nararoatra kely mihitsy de mahito zavatra io ary nandraikitra atao amin'ny commune ianao taloha anisan'ny nanenjehana anareo mihitsy miaraka be ny tanàna ny lareo ravalomanana resaka fako io nefa de izy io zany zao lasa mibandalana miteraka embouteillage miteraka fofona miteraka tena hoe enatra mihitsy le izy ny aretina tena aretina sy ny karazany inona ny azo ambara tokoa amin'izy io de miteram-boasalama zany indrindra amin'reto commune zay nieritrehitra hoe adio ny tanàna rehefa tonga zareo kinanjo vao maika tena hoe maloto tanteraka mihitsy am'izao fotoana zao ny azy zany no tenky tsotra be fanira mora manetsika olona fa rehefa tonga ao de tokony heritrehitra amin'ny zavatra tokony atao tadidiko mihitsy ny tamin'ny ary nampalelo azy zay resaka zay tamin'ny fitondrana teo aloha ary Tom Carleton tamin'izay fotoana zay niaraka zay sy madame le maire de rehefa nikabary madame le maire ny teny momban'ny tanàna Antananarivo sy nidesaka momban'ny fiainan'ny voakina Antananarivo nakapeny de valy teny nga prime ministre tamin'izany fotoana zany de hoe ataovy ny asanao mameranao fa jerevo ny loto manodidina rehetra n'Antananarivo tsisy idiranao resaka fianakapeny aty de tena mbalasa heritreritra ihany zao mahita an'izy ary ny prime ministre tamin'izany mbola tsy niaraka tamin'ny Marc Ravalomanana fa niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha ary tamin'izany fotoana zany dia ny atao hoe ny solombavam-bahoaka teo amin'ny tanàna Antananarivo tamin'izany niaraka tamin'izany fitondrana zany sy nrehetrehitra nanenjika ny be ny tanàna Ravalomanana ka tamin'izany fotoana zany dia ny atao hoe samby va io dia tsy ny tanàna Antananarivo no misahana azy mivantana fa ny ministera ny rano zay ny ministera eo ambany miaraka amin'ny régime zany de tamin'izany fotoana zany ny resaka fitaovana dia ministera ny rano daholo fa ny atao hoe conseil d'administration amin'ny be ny tanàna Antananarivo zany no atosany ny be ny tanàna Antananarivo tamin'izany fotoana zany de navita mihitsy ny mbola nanofa camion zay manala ny fako sy ny rehetrarehetra amin'ireny mpampanofa camion reny ary tafiditra amin'izany ny nama-mpitondra amin'izao fotoana zao zay mpanefoefo be amin'ny resaka fampiasana camion sy mpanao ramble sy ny rehetrarehetra reny navitsy nanao an'izany manino zay ny nanofa satria tsy ampy ny fitaovana atao amin'ny samby ny samby tsy an'ny commune ny zaraka ny tengitao hoe conseil d'administration ihany manao zany fa am'izao fotoana zao ny samby de efa opelatana ny commune eo zany ary tsy misy tsony tokony hoe anelingelina azy amin'ny fanaovana io Antananarivo fa gaga ianao mahita izy ary omaly tamin'ny fiorina tamin'ny gouvernement de ministre ny fanajariana Antananarivo de niteny mihitsy hoe jereo vaovao raha riva fa omenay camion vaovao omeny projet produire camion efatra vaovao any tanàna Antananarivo amin'izany fanaovana zany asa fa fanasorana ny fako zany mena équipement mena fitaovana rehetrarehetra tamin'le produire tamin'ny zay nitondra ny tsy manisy an'izany inona ny antony zay financement rehetra ka tadiaviny commune urbaine Antananarivo de tonga de araka fiteny tonga de efa takleny ny fanjakana tamin'izany fotoana zany de raha vola tokony andeha directement ho anatanàna Antananarivo de tsy maintsy mandeha any amin'ny gouvernement tonga any amin'ny gouvernement de tsy hitanao zany voly zany
vavolombelona ny tena koa ndresaka tamin'ny union européenne ary nandeha nakamy mihitsiny de hoe zao ny problème moa izy raha me volanareo zay tsy tonga direct any amin'eo fa tsy maintsy mandeha any amin'ny banque centrale gouvernement de mivenareo fa ho azonareo ivolo io zany ny zavatra misy ary ny olona de efa mahafantatra ka eto zany de miteny hoe efa aminareo le izy zao fa tena potika le atananareo mahaloto le antananarivo ary eny amin'ny fako rehetrarehetra eny dia efa misy andrenirano maimbo sy any rehetrarehetra eny tena mampalahelo ary tsy eto boriboritany fa efatra no hitako fa de tsy haiko ny boriboritany hafany ka zay le izy zany efa miazo fitaovanareo fa miaraka amin'ny produire nareo ary tamin'le produire zany any hita le amin'le gazety iny de misy an'le hoe ohatran'izao ny trano ohatran'izao ny ty canal ty sy ny rehetrarehetra mba ny andry any ako hoe roveny izy ty no anomboka satria ny olona de manontany ny anoso be voaloha zy volany ray iny hoe roveny ty zavatra ty no anomboka satria mba te hiaina amin'ny paradisa kely amin'le sary iny ny olona zany mahita an'iny mahita an'le amin'ny gazety dia ohatrando aiza any ary ty zavatra ty aiza any ty fandehany ty tantary ty fa dia atsipy aminareo mpitondra fanjakana atsipy aminareo mpanatanteraka ty zavatra ty hoe mba tena mba jereo fa ny faritra iva fa tena mijaly le olona amin'ny fiainana akapobeany na amin'ny ny vedi-piainana zay miakatra tsy zakatsony ary ny ohatra zay ko ny amin'ny manodidina azy na amin'ny resaka fako izany na amin'ny resaka canal izany zay canal inona moa canal eto amin'ny boriboritany fa efatra sy manodidina efa tsy ny canal andretany sy ny canal C3 ary ny canal JR zay angambany amin'iny fa tena mampalahelo izy satria iainana le izy ary tena mampalahelo zay ny Antananarivo renivohitra moa misy an'le hoe programme intégré d'assainissement d'Antananarivo na ny pays A zany misy ko nylay hoe RF2 iny de ny anivon'ny commune makeny amin'ny fokotany fa mbola manana anty sambivany io va SMA ty ko amin'ny resaka fitaomana fako deputeram-boasalama emileny de ozy tsika hoe tena gatenge le fitondrana am'izao fotoana zao le commune Antananarivo renivohitra am'ireo programme indrindrandrindra hoe tena akaiky volany mihitsy satria de manana fitaovana vaovao na rentirety mihitsy ary nyresana tam'izany fa hoe adio ty tanàny ty rehefa izay no mitondra an'ity satria iny resaka fako sy fanagazana ny samby vahiny no fomba anankiray zany nentina na nenjehana sy hoe noaratsina am'le fitantanany mairie teo aloha be ny tanàna ny Endravalomana zany taminay mpitondra zany zay anisy teo aloha de io moa zany rehefa tonga am'izay drareo am'izao fotoana zao de ny zavatra tsikarintsika zany dia tsy nahavita na mahakorony zany de ngabe ny tanàna moa zany de nialatsiny amin'ny hoe de simba ny benne simba ny bulle fa na izany na tsy zany tsisy fahefana araky ny orinasa teo an-tanany teo aloha araky le hoe samby va zany zao ny SMA efa epela tanànareo ny fitaovany efa eo an-tanànareo kanefa le tanàna de voretra maloto tanteraka ary mamenatra raha hoe hiantsona mpizahatany handalo eto Madagasikara ka handalo eto an-drenivohitra Madagasikara nefa tanàna voretra maimbo no horesahana de mialatsiny misy monko vazivazy miteny hoe efa ahoany zao fa nga tsy manao asa lehibe ny tanàna de misy miteny moa na tambajotra sosialy any deputeram-boasalama emilien hoe asaivy manao tana maro reo mpikambana eo amin'ny gouvernement reo mandroka an'ireo fako reo ary zany raha teo politika ao anatin'izany gouvernement zany ty resaka tana maro ty rehefa tsy vita ny commune le izy ka vazivazy moa zany fa misy message any zany rehefa diniana hoe rehefa tsy vita ny commune tokoa moa le izy inona ny tsoetsony izy ireo fanampiana satria dia sady mitondra aretina mahasosotranomaso mijery azy no ato amin'ny renivohitra Madagasikara mihitsy no misy an'izany trangan-javatra zany ataontsika fonteny zay deputeram-boasalama oui na le azo iresahana zay ngamba hoe nitenindra ministra hoe indray be ny tanàna de hoe simba ny bulle sy ny camion zay any tam'izany fotoana zany nisy mifasimbany bulle sy ny camion ary tsy ampy mihitsy ny entimanina tam'izany satria teneko aminao ny produire na PIA zay atao hoe sitrahana Antananarivo sy ny atao hoe grand tanà zany dia tsy nahazo zany fanampiana zany mihitsy ny tanàna Antananarivo tamin'ny mineny lalora Valomanana zany fa ny ministeran'ny fanajariana tany zay nga
i DG an'ny M2 Paty zay secrétaire mpanjakana medidiny tanàna vaovao sy ny ino izy teo ny fonenana hatrany fonenana nga izay raha tsy diso a no tompona ndraikitra an'ireo projet reo dia tany am'jaro daholo fitantanana zany rehetrarehetra zany a fa antanànana Tananarivo a dia toetrany atao hoe tsy azo ny vola raha tsy miaraka amin'ny tanànana Tananarivo ary irahana amin'ny commune manodidina izy dia natao zany zavatra zany dia tamin'izany fotoana zany araka ny teninao hoe tamin'izany a dia tena rehefa misy ny problème ohatrandreny a dia tsy maintsy vahana ny olona dia atao hoe manofa ka manala mifako na miresaka amin'ireny olona mpandraraha mpanao an'ireny mpitaona tany ireny zany a manala ny fako fa amin'izao fotoana izao any efa manana ny ministera mpanampy azy ary ataoko hoe na ny mpitondra amin'izao fotoana izao sy ny gouvernement dia ao anatin'ny régime anankiray ataoko fa tsy izy tsony ny problème fa dia hita mihitsy ny hoe tsy fahaizana mitatana ve le zavatra sa tsy firarahina dia araka ny teny hoe atsononareo afanareo mpitondra amin'izao fotoana izao a dia mila jerena ny tanànana Tananarivo fa tena mampalahelo ary tena miaino anatin'ny lotony ya hito moa zany tena mahagrave be alisy deputeram-boasalama Emilia sady tsy misy ny sakafo zany hoe tsy mahavidy sakafo malagasy ny rano tsy voavidy sady tsy misy ny loto tena miparitaka eraky ny tanàna ny fahavaratra vao milatsaka kely fotsiny le orana dia le loto ao anatin'le fako zany tena miparitaka tena manahirana fa etsy andany zay nefa dia misy mpitondra mandeha girofara dia arahana cortège be mihitsy a dia anaty vitre fumée a sy ny sisa manahirana zany rehetrarehetra zany le tena hoe tsy fitovy tsaranga tena mampalahelo na izany na tsy zany tsika izao ao anatin'ny covid zay manomboka misoko miadana mangina an'ko deputeram-boasalama Emilia ianao moa anisany matetika miresaka an'izy ity sy ny endriky ny fisoroana sy ny zavatra tokony atao everiko fa tokony mba hitondra zay mety ho adevitra mahakasika an'izay ihany deputeram-boasalama zany indrindrandrindra ny amin'izao hoe mihazakazaka ny rehetra zany mba manao le fiarovana fa le sensibilisation le fanjakana am'le vaccine moa zany dia tsy ao mihitsy le vaccine mbola miparitaka misy miteny aiza le Pfizer aiza le Janssen manome antsika foana fanjakana efa fanjakana any ivelany Amerikana zany efa eo amin'ny efatretsy sy roa tapitrisa io zany no efa vaccine mety tafiditra angamba izay teto Madagasikara mbola ambany dia ambany nefa ny fanaovana vaccine manomboka mihazakazaka io dia famorin'olona moa na izany na zany ataony zareo ihany ho any zareo mety zay fa ho an'ny teny vompanohatra sy ny antoko zay tsy mitovy hevitra n'le fanjakana tsy azo atao koa zay deputeram-boasalama tsy diso fa makafokana ny tsika teto hatramin'izay momba ny coronavirus io namana fanila ary tsika dia efa niteny mihitsy ny hoe tsy ho voatanantsika io corona io ny fiparitany io noho ny ataony mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao inona ny antony ny voalohany indrindra tena nampirongatra n'ity zavatra ity any dia efa ntenentsika teto fisokafany io espace aérien alohan'ny fotoana io ary tamin'izany na hitondrana tranga voalohany zay tonga avy any Maurice dia io izy io dia nihitatra tany Morondava dia nihitatra tao Antsirabe dia nihitatra tany Matsiatrambony tany Anosy-Be eto Antananarivo zany hoe raha fahitana azy zany raha zavatra raha tany Morondava izy nanomboka dia ho feno ty Madagasikara ty raha ho feno ty Madagasikara ty any fepetratsika nefa dia mijanona fotsiny amin'le hoe atsao ny geste barrière nenona fanaovana cache-bouche nenona fanaovana fanasana tanana nenona minelanelana zao metatra nenona ny fanorokoroka sy ny rehetrarehetra zay ary rehefa tena mandeha ny fotony ianao mijery an'izany any amin'ny fokotany dia misy an'ireny agent communautaire ireny fa tsy misy manao an'izany any na kely aza fa dia ny resaka radio fotsiny ianao ary ny resaka radio any tsy midika hoe ka tena natateraka an'iny ny olona fa tena fidiny fotony ary fitenenana ny olona ary zany ny tokony asan'ny fokotany miala ny fotony manery ny olona manao ny fandaterana ndrendrehetrareny ny amin'izao fotoana izao raha ny
zavatra mitranga am'izao fotoana zao dia raha mifahitana azy a dia tsy mitsaha miakatra mitombony isa satria raha ny vaofarany zao ny fantatro a dia eo amin'ny 7 ny trangana aretina vaovao zany a da ary ny tena misy azy a dia analamanga de automatsiatra ary vakina karatra de am'zay detretro ny zavatra zany a fa raha iny faritra misy azy eny atao hoe iny atao hoe axe central mahitsy be momba ny lalana iny zany ka eo zany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe mba misy ve ny fitsiriana atao an'ny olona rehetrrehetra zay mivezivezy amin'iny miala amin'ireny toerany reny a ka vezivezy a miakatra makaty Antananarivo na midina makany Fianaratsoa ny aneo Fianaratsoa midina makany amin'ny ilany Atsinanana na Menatsimo na Mekandrefana toetran'izay koa ny Otsirabe misy ve zany apetraka amin'ny mitondra fanjakana fanontaniana satria anazy amin'ny fatsy fa atsika de mametraka fotsiny hoe fahasalamana ny zava-dehibe ary ny fahasalamana no voalohan-karena ka misy ve zany andraikitra raisy ny fanjakana zany momban'izany misy ve ataondreo tompona andraikitra amindreo lalan'ireo mba mijery ary manara-maso an'izany io anie tsy vita fotsiny hoe manao mijery température ery amin'ny barrage sanitaire ery de zay fa tena mijery hoe tena mitondra an'le izy tena omarina ve l'olona sa ahoana ary ny afantarina an'izany efa dia tokony ho jerena zany zavatra zany alohan'ny angan'le olona zay meritreritra ny anao ny asan'ny fitadiavana tady tsara fa malagasy any vezivezy ary ny akabetsahan'ny malagasy dia mpivarotra ary raha manao mpivary mandeha ka raha mpivary mandeha zany izy a be de be ny olona fanerasera aminy na ao anatin'ny fiara fitaterana zany a na ny amin'ny toeram-pivarotana any ka zany rehetrarehetra zany tokony jereny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao zany hoe ilana fanentanana be vata mihitsy no izy fiteniny ny any atuliara zay ilana fanentanana be vata mihitsy no mazay zavatra zay satria tena zava-doza ny tranga eto Madagasikara ary raha izao no mitoy raha io fitombony io no hita maso a dia tsy hoela fa dia tonga eto amintsika eto indray hoe tena tsy vita tsony ty fa dia aleo fa mety andeha ho any amin'ny confinement tady io fa raha zao misy confinement tompoko de tsy ho zaka amin'ny malagasy tsony ary raha misy confinement eto a de ifampihinana toerana eto ny malagasy satria zao raha tsisy ninona mijalona vahoaka amin'ny fitadiavana hoanina andavanandro raha maika misy zany confinement zany de inona ny hoan'ny vahoaka tsy afaka ivoaka hitady zay hoan'ny andavana hoan'ny androany sy hoanina rapitso ka de tsy fampihinana toerana eto a de tombondray atao hoe ny resaka tsy mandripahalemana amin'ny resaka vakitrano tanana raha teo maisina ny lalana raha teo ratsy ary mibetsaka ny olona tsy anasa de betsaka ny vakitrano sy ny alatra ary itombony tsy fandripahalemana reto zany de miteny ampitondra fanjakana adidinareo zany a ny miteny amin'ny vahoaka ny fanaovana vaksiny fa tsisy anao fanaovana vaksiny io ihany a no ahafahana miady amin'ity coronavirus ty ary rehefa betsaka ny olona manao vaksiny a de afaka mifanerasera-pilaminana ny olona afaka mahazo zany hoe immunité collective zany a amin'ny fiarovana tambarany rehetrarehetra fa raha vao tsy manao an'izay tsika malagasy a de miala tsiny fa itsika ihany mamono ny tenatsika anao an'izay ny anao zay afaty atsika amin'ny fiainatsika zay tiako tenenina matsy a de zao tao amin'ny mpitondra fanjakana ary eto a dia hoe tompona andraikitra am'izao tsy fanaovan'ny olona vaksiny zao mpitondram-panjakana satria teny aho a eny afotiny eny de tsy misy zavatra azony fokotany atao azony commune atao azony district sy ny rehetrrehetra sy ny préfet rehetrrehetra atao a mitondra mégaphone na mitondra ny mandefa an'ireny inisy teo publicité ny sa inona momba ny fanaovana vaksiny ireny miteny amin'ny olona ataovy vaksiny zao ny mahatsara an'io zao ny mahasoa an'io miteny amin'ny olona zao ny zavatra mety hitranga raha ohatra ka tsy manao vaksiny nareo azo mpitondra fanjakana atao zany zavatra zany a ary adidiny manao an'izany kanefa tsy misy an'izany ny zavatra eny amin'ny fokotany eny zao rehefa mandeha na eo amin'ny fokotany na any amin'ny fokotany hafany de raha mba misy mégaphone mandeha de aleo karaha pokotany fa zao hoe misy maty arifa de zary ny fotoana ary amin'ny secteur zao hoe fa tsy misy itsy ny hoe
ianareo zay manao vaksiny dia makanesa ary amin'ny CSP2 zao fa ny fanaovana ty amin'ny fokotany zao ary amin'ny CSP2 zao ho amin'ny fokotany zao tsy misy an'izany fanira fa zavatra routine fotsiny zava-misy ana ary tompona andraikitra amin'izany ny fanjakana ino maninona ny aty dia satria ilay tompona andraikitra mpanjakana amin'izao fotoana zao dia efa ela be ny tao amin'ny toerana rehefa lasa routine fotsiny sisa le andraikitra fa tsisy zava-baovao misy efa lehibe amin'ny fokotany efa tamin'ny andron'ny filomarika ravalomana mbola lehibe amin'ny fokotany amin'izao fotoana zao dia treto amin'izany efa mandeha routine fotsiny raha zao dia zao fa tsy mety jery tsy hoe inona tena mifandehan'ny zava-misy amin'izao fotoana zao misy atao hoe ny amindreo ny any amin'ny district sanany efa misy olona firy taona mipetraka tamin'ireny toerany reny lasa tsy miraharatsy fa zavatra fa ny eritreretina arakaraky ny betrahany ela ve aloha ty taterny ty ranga fa sao dia sanatria araky le fitenena amin'ny fitenin'ny ny miaramila zay o lany any ny paisokady ty ohatran'izany ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina any ka tompona andraikitra amin'izany ny fanjakana manomboka amin'ny fokotany hatrany amin'ny ministerany fahasalamana amin'ny resaka fidinany fotony fampatsiaivana ny olona amin'ny tombontsoa azo amin'ny vaksiny io ary tokony apetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana mihitsy hoe malagasy dia tsy maintsy manao vaksiny fa io moa ny rebriben'ny tompona andraiky mpanjakana amin'izao fotoana zao zay nyteny hoe io tsy mahafinoan'ny peste hoe ny tsy ilaina za manao vaksiny zany io vaksiny efa tsy lan'olona tary Afrika dia tonga eto dia tsy fiteny tsy atao hoe voahevitra ohatran'izany satria miala tsiny fa mahay vava loatra olona miteny an'ilay izy na petsam-bava loatra ary miteny zavatra tsy tokony mitenenina fa ny resaka hoe lasa fanohanana bitolo fotsiny an'le mpitondra satria le mpitondra fanjakana tsy tian'le vaksiny fa le any amin'le CVO dia zao mivokany nefa men'ny olona vaksiny fotsiny tsika ary fantatra fa vaksiny afaka miaro dia tsy anao men'ny olona vaksiny fotsiny tsika ary afaka misafidy tsara dia mbola tsy anao ihany ka dia tompona andraikitra amin'izany ny fanjakana ary eto dia miteny amin'ny vahoaka hoe manaovy ianareo vaksiny za tsy niteny taminareo hatramin'izay hoe aza manao za zao nanao vaksiny dia hitanareo io ary nyteniko teto hoe za tsy hanao Miara Manonja raha tsy vita vaksiny dia vita vaksiny tonga ny Janssen io Johnson io dia nanao an'io zay menakavy dia lasa amin'izay nanao Miara Manonja dia zao hitanareo zao salama tsara ary tsy matahotra ny mandeha rehetrarehetra fa na izany na tsy zany tsy maintsy manao ihany ny manaja ny fepetra amin'ireny fepetra sakana reny mba elana ny fanajana zany lalàna zany satria isika di olona tandalàna ary manaja ny lalàna ny vaksiny zay fa sy ny Covid-19 fa hiditra amin'izay tsika dipotera Mbosalama Emilien satria miazakazaka be hatramin'ny omaly zany resaka CENI fa mialohan'io CENI ihany dia nisy ny face-à-face ny gouvernement sy ny solomavim-bahoaka inona aloha ny azo ambara zany anatina teny fohy minitra vitsy mikasika an'iny feon'iny fahitany dipotera Mbosalama Emilien an'iny face-à-face iny le face-à-face zany raha fahitako azy dia intelo nanomboka 2019 ny ainan'izy io dia 2020 dia 2021 fa dia fahitako azy zany ramotro dia kabary tsy valiana ary resaka entina fanasoasona ny mpitondra fanjakana ataon'ireo solombavam-bahoaka pomban'ny fitondrana zany zay zavatra zay zany dia ahafahanao mijery hoe ay zany ohatran'izao ny eo amin'ny mpitondra fanjakana dia ohatran'izao reto solombavam-bahoaka reto solombavam-bahoaka zany no somary natao hoe zaraiky roa dia misy zany le solombavam-bahoaka amin'le fanjakana zany dia le vita le hoe raha question réponse napetraka sy ndretrarehetra dia vita le fisolelahana fotsiny fa dia vita le hoe misaotra dia misiraka dia makatelina miverina amin'ny irany katolika misaotra dia misiraka dia makatelina lay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao fa tsy manontany an'le fantenina hoe zao iny maninona tsy vita ny lalana tare aminay maninona tsy vita ny zao tare aminay fa maninona tsy amboarinareo zay ny teny an'izao hoe zao ny tadiavin'ny vahoaka maninona fantanina fa ty zany dia lasa zany ny zava-misy ary mampalelo amin'izy dia lasa ndraiky io lasa miadiny samy mpitondra zany hoe
ao zany le misy olombavambahoaka tsy de mahafantatra loatran'ny any andraiky mahasolom-bavambahoaka anazy a fa dia hoe lany tamy fotsiny de zay a dia ao koa zany a no ahitanao an'le hoe solom-bavambahoaka tsy mahafantatra akory ny tena ndraiky mahasolom-bavambahoaka azy raha tsy teny fotsiny a hoe ny resaka momban'ny famakina ny teti-bolam-panjakana io zany anazy iny a anjara mianatra satria samy solom-bavambahoaka fa ny tena zava-misy tao zany a dia miteny aminao hoe raha iza zany a de tsy hitako zay zavatra positif ho raisitro tamin'iny fasafasin'ny gouvernement iny a fa bitolo fotsiny le izy ny gouvernement raha teo moa membre ny gouvernement raha teo moa fahitako azy dia tsisy manao valy boraingina valy teny bitolo fotsiny no ataony ary araky ny fitenenina hoe izao ny valy teny ataotsika rehefa tonga ao fa tsy mba misy miditra hoe cas par cas amin'ny fanotaniny ny solom-bavambahoaka zay tena matsapa amin'ny marary any fa raha solom-bavambahoaka mpanona gouvernement miteny momba amin'ny marary azy zany amin'ny misy azy zany a de tonga de fa tambatra zareo anankiray fotsiny a ary dia miandry an'le hoe de fa nanao tsara nareo fa dia toizy hoe fa dia fanaratsarnareo zay de manoana anareo zavatra tsy fitenenana zany any zany ny zava-misy tao ary eo zany nahitana hoe le gouvernement ty zany a de hita mihitsiny zany le olonao ary efa niteneninao teo zay hoe tena ohatrany tsy maina amin'ny fiainan'ny olona reto fa zany hoe le vahoaka zany ny tena miaina am'le fahasaranana andavanandro fa reto vahoaka reto gouvernement membre gouvernement reto zany a dia daraky niteninao tao tsy mahita an'zany fa orina hoe mandeha amin'ny lalan-dratsy zany tsy mahita an'zany hoe fiainana miakatra zany vidim-piainana miakatra zany a tsy mahita an'zany hoe maninona ny letsy any amin'ny faritry fanadina ary azato mikilao satria tsy raha rain'ny mpitondra am'izao fotoana zao ny fanangonana an'izany tsy tafitro anatin'izany hoe tia nykôtahanareo sy indrindrindra amin'ny resaka fanondranana ny letsy tsy hitan'ireo mpikambana ny gouvernement zany hoe vary sivin-jato ny kapoka de araha-pitomboana zany de otrinona zany ny réclame zany a tsy hitan'ny reo mpikambana ny gouvernement reo zany atao hoe tokatrano hidiran'ny fotaka zany any anaty trano raha maloto a tsy hitan'ireo mpikambana ny gouvernement reo zany hoe otrinona ny elanelan'ny ciment izay tenenina fa 7 tokony varotana nefa tsy hita zany any amin'ny eto Antananarivo renivohitra de tsy hita fa mbola le ciment 7 sy 3 sy 7 sy 3 ihany zany hoe fahitako azy zany dia ty gouvernement ty manao resaka ambony latabatra resaka effet d'annonce fotsiny fa tsy tena miditra amin'ny tena fiainam-bahoaka zay mahatonga amin'ny teny hoe ty zany maniliky ty gouvernement mialapaty gouvernement tsy tena mandray andraikitra fa gouvernement mitondra titre fotsiny fa raha tena hoe andrainy andraikiny tena midina miditra amin'ny fiainana vahoaka izy a tsotran'izao ny fiainana andavanandro eny ka raha amiko zany a de raha le resaka hoe question fiainana question réponse 48 heures atao a dia ohatran'ny andro lany fotsiny iny amiko fa tsy nisy tombontsoa azoko zay nyteneniko tam'le izy ka izay no za hoe zany no mila ampifantarina amin'ny vahoaka hoe ny gouvernement de hevitra bitolo zay saipatany no atao ao zay mampetipety azy no atao tsisy te mihitsiny hoe marina zany teninareo zany fa tena misy asa tsy vitanay fa tonga dia toujours sur la défensive ny membre ny gouvernement ny am'izany zavatra zany ny député moa dia ny député ao anatin'ny mpanohatra no sambo manakina ny zavatra tsy mety tonga ary mametraka amin'ny fanontaniana amin'ny satombanany zavatra rehetrarehetra na amin'ny resaka fitantanam-bolan'ny gouvernement zany na amin'ny resaka ny asa sosialy ataon'ny gouvernement zany na resaka fotodrafitrasa gouvernement izy hoe lara-pamena ve zao sa inona mety aminareo fa tonga dia ahitana mihitsiny zany ny zay ohatran'ireny atao hoe ny tsy fahaizan'ny député sasany ny asany satria question réponse no atao
kanefa ny sasany dia fanasasona gouvernement ary fahitana ny gouvernement koa hoe misy tsy ala hauteur ny sasany satria na le membre ny gouvernement koa zany misy tsy mahafantatra hoe ohatran'iny zany loi de finance zany fa dia petrapetraka am'izao satria zany materaka miteraka resabe amin'ny samy membre ny gouvernement amin'ny département anankiray satria tsy fantany hoe inona no ny loi de finance vola ampiasaika ato amin'ny zavatra ty ary toara dia mialatsiny fa nisy mihitsy ny zava-misy tao faniry solombava-moaka vehivavy anankiroa samy mifarotro fianaratso de niteny mihitsy le solombava-moaka anankiray hoe de mialatsiny fa question réponse napetraka ato fa tsy resaka fanasosona sy zany tenendreo amin'ny gouvernementa zany de niteny moa le solombava-moaka anankiray hoe zay tsy maintsy miteny ka aiza nisy raha andeha am'izany zany ve no iainanao de io zany hoe raha amitro fandany mpitony renyamy fa tsy hitako zay zavatso azoko tao fa ny fanasasona gouvernement betsaka ary tsy mbola atao hoe fotoanan'ny évaluation fa resaka fan question réponse no tokony natao am'zay zavatra zay ny amin'iny namana faniry fa mety mbola azo resahana ihany zavatra io amin'ny manaraka fa fotoana moa mandeha ny namany koa aty mbola misy ary mbola misy zavatra tokony resahantsika amin'ny rahalahy hoe momban'ny androany ka de zay angamba no azo lazaina momban'iny gouvernement kely fotsiny le ataontsika hoe vaovao mafana omaly député Ramboasalama Emilien ty resaka CENI ty araka ny nambarantsika tena fampidirina tamin'ny 7 dia nivady ministra zay ao anatin'ny gouvernement am'izao fotoana zao zany zay solitena amin'ny filoham-pirenena no napetraka ho laniny reo sivy zany ao anatin'ilay bureau permanent hitarika ny CENI ao anatin'ny eny-taona zany zava-misy zany betsaka no mitondra adihevitra mikasika an'izy io hoe tsy hitaraka aminatin'le fifidianana mangarahary izy io ho ekeny rehetra ary tena ho azo antoka satria de fa tsapa ety am-piandohana ny fitongilana ny am'y marina mihitsy ary zay ny gaga mihitsy ny anainao an'le izy ary io lehibe any CENI am'izao fotoana zao io dia membre ny efa nytenenareo tao membre ny CENI teo aloha zay spécialiste hoe azo raisina fa tsy mitombona tsy moa le izy azo raisina fa tsy mitombona zay le zay le andray ny ACC kany manao zay fa membre ny ka atao amin'ny ACC mihitsy izy io indrindra spécialiste an'izay hoa io rangahy io ary fahitana an'izy io dia andeha omena mission fa de vakina fotsiny araka ny teniny ankizy omena mission anatanteraka an'izay au niveau ny CENI fa raha tena lehilahy izy raha tena mipetraka araka ny teniny ministre ny intérieur tamin'izy vonandray ny fahefana de hoe atao zay isin'ny fifidianana mangarara sy eken'ny vahoaka de io zany hoe raha lehilahy izy ary raha tena mitana an'izany hoe asa mahalehibe any CENI azy zany na hoe tena hoe CENI marina tena hoe indépendant io de ataony refonte ny liste électorale amin'ny 2022 ary folo taona naovana an'izany raha tena lehilahy izy ary tokony hojerena tsy priany dafolo ireo problème olana rehetrarehetra tamin'ny fifidianana teo satria fantatra tao zany doublon zany fantatra tao zany hoe karaha-panolo sindretra rehetra zany fantatra tao zany hoe ahoana ny misy karaha-panolo santoka siana ahoana misy lisy mpifidianana ty atao am'izao ty ampiasaina am'izao de ty ampiasaina am'izao raha tena lehilahy izy dia manao lisy mpifidianana anankiray ary fa hitany rehetra mijery ireo olana rehetrarehetra amin'ny fanaovana liste io dia vitao manao refonte zany raha tena lehilahy fa rehefa tsy manao an'izay izy dia kotsy zafy any ny leksisy izy ny fitenenana ary vao maiky io ratsiratsy koa ny zavatra nitranga teo ny ho ataondreo CENI io tena loza amin'izy ane de zao hoe me ohatra men'le CENI teo pasitolaka le CENI am'izao fotoana zao inona ny antony efa navitany mandany CENI tao de efa mentérera kotinariva hoe zao ny doublon de niala koa ny président CENI teo de niteny hoe raha tytsika ny sy ny fifidianana mangarary tena madio eto ataony refonte de manao ny liste électorale biométrique zany hoe raha tena eritreritra an'izay zany CENI am'izao fotoana zao dia zao de efa manomboka manao zavatra zay
fa rehefa tsy hanao an'izay stade tsara fa de séance électorale dia amin'ny 2023 manomboka rehefa tsy zao zay natomboka dia tsinona fa anao zavatra ratsiratsy koa no io seny teo ty seny ty niatiny zavatra tsotra be fa nyteneninao teo hoe de tsy maintsy vady ny ministra am'izao ve no atao lehibe anseny amiko dia ity ministre ty lehibe anseny ity de tsy maintsy anana dette morale amin'ny olona nanendry azy dia ny filohan'ny pirenena am'izao fotoana zao ary de io koa ny lany seny de io raha mieritreritra anao zavatra madio ao na hoe tiany tena izy tapaka ny tendany ary de inona le ataony ina de tsisy inona fa de io zany anao la voie de 100 mètres fotsiny ary raha mijery an'ireto mahambo ranseny rehetrretra lany reto koa ny tena dia mazava ho azy fa olona tao ampanohana ny mpitondra am'izao fotoana zao daholo anao raha mba nieritreritra kely ka mieritreritra n'izany hoe fifidianana tena angarara zany ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ary tena mametraka ny hoe mba tsisy ny fitsabany mpitondra fanjakana am'izao zao de mba sa izy mba mametraka olona anankiray fotsiny amin'io ao anatin'ny mpanoatra ao anatin'ny seny samy miteny hoe tsy mety zao fa izy menakaviny ao ny eo zany dia raha vo tenenina de tsy maintsy hiteny hoe io no izy ary raha vo teny zavatra hafahafafa de tsy afaka hiteny satria matahotra ny tendany no tapaka matahotra ny sezany ka izay no fahitako an'io ary zany zany mahita fa raha vo tsy manao an'izay fanaovana ny liste électorale zay révision annuelle sy ny refonte ny liste électorale io seny io dia tsisy ninona eritreretina amin'io ary za mana fa ratsiratsy kokoa no nataony seny teo aloha nataony ty seny ty namana fanira eny ary mbola isy namana moa avy eo dia maraparantsika deputera Mbosalama Emilien satria ho avy eo Andriamatoa Christian Tabera zany avy amin'ny antokitana serenina ary mpikatroka tanora RMDM ko mbola ho avy eo Andriamatoa Jocelyn Rambelanana de resadresaka amintsika daholo resaka fiarahamonina amin'ny akabeany no izana ho velabelany eto fa de amarantsika deputera Mbosalama Emilien dia angamba tsara ho mafisina le programme samihafa zay homakimaniny tima boriboritany faefatra misaotra betsaka fanira marina tokoa zany ary ny eny amin'ny fotony no atao hoe antoky ny antoko ary mbola anatin'ny famelomamasony antoko tiako Madagasikara tsika am'izao fotoana zao dia ny fidinany fotony avy jerena ny fokotany rehetrarehetreny ka ho an'ny fokotaniny angarangarana maderana motana ary ouesta kadboka zany izay atao hoe fokotany anisany amin'ny faritra ary tena isan'ny fokotany mafana be zany reo boribory tamin'ny faefatra dia anomboka hidiny tsy anomboka fa hidiny eny aminareo ny solombavam-boaka miaraka amin'ny ekipany zany anao portaporta amin'ny famelomamaso ny antoko ary efa vitsy ny zavatra zany dia ataotsika ny fifidianana ny broan'ny fokotimeny am'izany fokotany telo zany dia ao anatin'izay ko moa zany ny le tournoi fransakina ary efa misy mametraka fantany rovina ihany le izy amin'ny herinandro zany io no atomboka raha vaovao azy koa ary ny fokotany rehetra zany dia andray anjara am'izany ka dia miteny aminareo zany hoe izy niatony zany rehetrarehetra zany de tsy nakory fa ny fametrana an'le antoko ao amin'ny heriny ary mijerevatsika ny herin'ny antokotsika amin'ny ametrahana andray ny filoha marikaravalomano no mitirana misy hitatana ny tany sy ny fanjakana satria raha izao fiainana zao no hojerena dia tsisy ninona araky ny teniko hoe tsisy tombontsoa azo amin'ity fitondrany tia tsy misy fampandrosoana ho azo amin'ity fitondrany tia ary tsisy vahaolana hoetiny ty fitondrany ty ka izany fidin'ny fotony zany dia fametrahana indray ny famerena indray ny herin'ny antoko eny fotony eny ary zany hery sy firaisakiny zany no afahatsika mametraka ny filoha marikaravalomana eny amin'ny fitondrana eny amin'ny faratapony fitondrana de fitantanana ny repoblika amin'ny 3 zay angamba no azo tenenina ifaniriny amin'ny androany aloha fa dia mirary soa atsika rehetra indray ary samy hotahin'Andriamanitra dia amin'ny herin'ny androany indray raha tahin'Andriamanitra mbola velonaina miverina eto
dia zay no azo lazaina ary dia ho anareo a dia toizo a zavatra ohatran'izao a ny fitondrana antsika sy ndreindreto satria ianareo zao no antoko ny ty antokontsika ty sy ho avy ny ty Madagasikara ty. Eny ary de isaorana sady omendalana ny solombamoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amboliboly tamin'ny faefatra raha mbo salama Emilien tamin'izay fanazavana sy fitondrana ny adevitra zay nentin'izay solombamoaka ny Madagasikara voafidy teo amboliboly tamin'ny faefatra izy de ny resaka ny zavamisy randrahana toko ny fiainany vahoaka eny amin'ny toerana misy azy satria tena ao anatin'ny faritra iva tanteraka ary sahirana amin'izao fotoana izao ny vahoaka amina resaka sakafo, vidim-piainana, rano, fako de nyteneny député Rambosalama Emilien teo hoe aiza le fidivoina satria tsy hita ampitondro zany de izay mihitsy angely amin'ny 10 volana Desambra amin'ny zoma io hoe mazava ny hoe andro raisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona io de napetraky ny firenena mikambana zany ny teny tamin'izy ity zany ny safidy ny firenena mikambana Rina Rabe Mananjara ny amin'ny hoe inona no loha hevitra hoentina de hoe réduire les inégalités, réduire les inégalités, de faire progresser aussi les droits de la personne. Zay zany tena mazava be ny thème zany na ny loha hevitra hoentin'ny firenena mikambana amin'ny zoma 10 volana Desambra dia andro raisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona de réduire les inégalités dia faire progresser les droits de la personne dia raha tsolontsika moa zany de hoe kapiena ny tsy fitoviana ary ampitombo hatrany ny fitovian'ny olombelona zany. Tena mazava zay ampiena tsy fitoviana de hitantsika ny zavamisy eto Madagasikara miaina migalabona manao zay tiany ataony mpitondra fanjakana fa vahoaka sahirana de zay zany lay anisan'ny zava-dehibe napetraky ny anivon'ny firenena mikambana ka tsy diso safidy ny zon'ny mpanjifa raha ohatra ka ny safidy ny volana Desambra de ao anatin'lay inona moa zany lay slogan ngeza be amin'ny firenena mikambana momba ny zon'olombelona de hoe tous humains tous égaux na hoe olombelona ray tsika ary olombelona mitovy ka zao zany tsisy mpitondra zay mihinan-kanina in'ny efatra isan'andro kanefa ny vahoaka dia mihinan-kanina tapakibo na misotro kafe kely sy ramanonaka. Zay zany endra zany tsy misy mpitondra zay tena mahazo rano tsara ara-dalàna, mandro tsara ara-dalàna, midio kanefa de vahoaka zay tsy afaka misitraka rano, tsy mahavidy rano, mandeha amina vatana tsy voadio tsy afaka manasa tanana satria tokony samy anasa tanana ho voaro ao anatin'ny aretina indrindra misy Covid-19 zao. Tsy misy zanaky ny mpitondra mianatra afaka mandoa ekolazy ambony be nefa ny zana-bahoaka de tsy afaka mianatra mitsokan-darana any an-tsekoly ary dia tsy mahaloa sara-pianarana. Zay zany le hoe aheny zay tsy fitoviany zay ary ampitombo hatrany ny fitovian'ny olona ao anatin'izay hoe tena tanjona lehibe apetraky ny firenena mikambana zay ka tsy misy endrika mampatahotra zany satria ao anatina hoe fiarovana ny zon'ny tsirairay zay hoe droit de l'homme zany, réduire les inégalités ary faire progresser les droits de l'homme, droit de la personne. Mazava be mihitsiny zany resahan'izany ka ianao tsisy rano io, ianao tsy mihinan-kanina io, ianao tsy mahazo jiro io, ianao tsy afaka mampianatra zanaka io, ianao tsy afaka mandeha mivoaka ny trano satria tsy manana frais, ianao tsy mahavidy fanafody io, ianao ianjadiny zany zavatra rehetrarehetra zany de nomeny firenena mikambana zo ianao amin'ny zoma 10 volana Desambra mba hahafahanao mampiasa an'izany satria nambarany fa tokony hieny zany tsy fitoviany zany ary zay le hoe tous humains tous égaux, zany hoe olombelona iray ary olombelona mitovy ary olombelona manana am'izay hoe tena fahafahana iray zany. Ampitsahivitsika hatrany zany satria manaiky manko misy meritreritra sa andrangotra ny amina hoe de isany zao ne de zao ne sisisa de misy mivoivoy any ambadika any de tena grève générale be mihitsy sisisa le mampitahotahotra io zany fa mazava tsara le hoe fanetana mpanjifa le hoe tsisy anaiky ho fatonao neto na nresaka io tany io fotsiny ary maninona ny malagasy tsy afaka hisitraka ny taniny fa maninona misy vahiny zay miaraka mitondra afaka misitraka ny taniny fanjifany zany zon'olombelona zany
maninona samandrefy ny fitsarana ny orinasa vahiny eto Madagasikara fa hoana amin'ny tanina zay hoe miantehatra ny raharaham-pitsarana ary ny didim-pitsarana dia avoaka amin'ny anara-voaka malagasy kanefa tsy ampiarina zany, tsy fitoviana zany. De zany no tokony ivoana, zany no tokony tenenana, zany no tokony ijoroana. Ary tsisy mampatahotra zany fa na Eric Zemmour raha miteny hoe impossible à ne pas français teny zao de fa mahatsapa ry zareo hoe ho very ny zotsika ty raha ohatritsika tsy hijoro. Ny olona efa matanjaka, ny firenena matanjaka no samy teny an'izany ka maninona isika zay manana an'izany fahafahana zon'olombelona zany no tsy hijoro amin'izany. Zava-dehibe zany ry narabe mananjara ary everitsika fa manana didy amin'ny fampanjakana amin'izany resaka zon'olombelona zany isika zay miezaka manao an'izay liberté d'expression zay, liberté de presse zay ary na ny liberté na circuler sy ny ahafahana ihany koa mahazo zay tokony vaovao na loharano-baovao zany rina dia ndretrarehetra no tokony hisitraka an'izany de manao an'izany adidy zany tsika mitodika makany amin'ny vahoaka. Eny ary mitohatra ny fandarantsika eto amin'ny Miara Manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Efa ao ny vahiny manaraka zany isehatra eto amin'ity fandaran'ity. Andriamatoa Tabera Christian zay filoha lefitra ny tanora ny rodibe ny mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM misana ny faritany ny Fianaratsoa. Eo ihany koa hanana ny andraikitra ao amin'ny atoko kitana ary ny alalantsika azy io dia amin'izany antsoina hoe CRN izany. Andriamatoa Tabera Christian zay tsisy vina amin'ny maro tonga amin'ny fitenenana hoe manana maizy azy ny ray aman-dreny teo aloha dia manohy an'izany ihany koa izy raha eo amin'ny resaka politika no resahana izany. Faly miarabanao Andriamatoa Tabera Christian tonga eto indray eto amin'ny Miara Manonja satria tsy voazao ianao akory ny tonga eto ary azo lazaina hoe vahiny tompotrano ihany satria efa mpisehatra eto ianao miarabanao relo. Voalohany aloha dia faly miarabanao zokola magnetigna fandaragna etoa. Faly miaraba ihany koa ny teknisiana zay mampitagna feo sy sary agny amin'ny réseaux sociaux agny. Faly miaraba ny vahoaka malagasy rehetra na vazaha koa na le vahiny koa zany manaraka an'izao fandarasika zao hoe misy mpandikateny agny, misy mpandikateny agny agny ivelany agny na eto toerana ihany koa ao anatin'izany ny district sy 12 sy ny commune misy 104 mahery efa tokony mihoatra moa zany ka dia misokatra ny adihevitsika amin'ny rahalahy eto. Eny ary ny anokavantsika azy Andriamatoa Tabera Christian dia vita soamatsara iny ny tolo-tanana natao zany mba entina akairezana sy anampiana an'ireo avana tany farangana zay may trano may tanàna iray manontolo moa araka nefa nafantarantsika azy fitiny zany ny hetsika natao tetsy macro beoririka enao zanaky farafangana inona ny azo ambara ary? Ny azo ambara aloha dia fahombiazan-dehibe ary magnaraka an'izay fahombiazan-dehibe zay dia isoragna vaoaka malagasy rehetra zay nanao ny ainy sy ho zavatry nagnome kely zay misy aminazy fa zay magnome kely izy voasoratra amin'ny baiboly ny tena nanome be indrindra ka dia misaotra anareo regny ary mirary fahasalamagny ary engany mba gne kely ny ala taminareo regny vokatry ny fomako regny mba itombo be no avy egny folo avy egny zany ka dia faly ary mirearea zahay zanaky farafangana fa tena zanaka malagasy resagny zany zanaky farafangana misy miraharaha zany le farafangana fa avy aty amin'ny vahoaka sotra izy ary misaotra besaka zany mamerigna fisaoragna eto hoe ary tao arinan'iny aza zokola mbola nisy asika nileny rava zany mbola nisy tonga teo misy 4 misy 3 sa 4 izy teo hoe aizany ihany fa ny rava de eto zany de manentana raha mbola misy ka fanapina io na moyen vola io na ino na lamba io na ino zay moyen misy agny dia ery amin'ny kizebelera zany iangaviana asika zany satria misy tompona andraikitra hoe ao amin'ny 3e étage misy tompona andraikitra
magnontany sécurité eo le olo de misy tompona ndraikitra mandray an'izany fa ao anatin'ny organisation ny fivoriana anaterana an'ireny moako zany tsika soela mba alohan'ny krismasy zany satria misy lamba ao misy vary ao misy raha maro ao mba ho agnampigna ny regny avasika regny le hoe vonikava mahatratra regny zany dia eny ka zany mboninahitra re tompoko ny firaisankina asika vaoaka malagasy satria ny firaisankina ihany no hery ary asika fokon'olo le maso mandidy mazava ny momba an'iny zany ary tao makoromo zany raha nijerenany tamin'ny sabotsiny de tena avy amin'ny lafo valo ny tonga tao tena avy amin'ny lafo valo mihitsy ary izay mahiray atsika mianakavy amin'ny malagasy tonga de hiditra amin'ny votoatantsika andriamatoa Christian Tabera afanontaniana atao hoe mety tsy apozinao nefa mety apozinao ihany koa tena moa mpanao gazety de mandinika ny raharam-pirenena mandinika amin'ny fihetsikareo mpanao politika raha andriamatoa Christian Tabera zany no resahana dia hitanay mpanao gazety hoe indraindray andriamatoa Christian Tabera mafanafana maherihery fitenenana da hoe mba tsy tenako hoe mitrifatrifana eo amin'ny fomba fanehan-kevitra io fa tsy hoe zavatra afakory de indraindray ianao ohatran'ny hoe milamindamina raha izao fiainam-pireneny zao no resahana aiza ho aiza amin'izay andriamatoa Christian Tabera raha am'izao fiainam-pirenena zao aloha sy maintsy mitrifana fa haiko moako zany raha teneninao zany tamin'le dondresaka voamaly tamin'ny afako maly tamin'ny lahady moa zany azafady fa diskely ao teo be da be ny observation ny mpanao politika sy ny mpamakafaka hoe ahoana zany 2 contre 1 zany ohatrany mandresy le 1 io hoe sy hoe nandresy izy fa ke tena marina misy raha maro raha sy mizaka tambadiky n'igny tao sisy resa-bola aloha tena teneniketo zany zay fa maro izy le naverimberiko igny le olo le député milaza azy amin'ny 2023 eo moako gn'anagny ambenako hoe mandrasa 2023 mandrasa fifidianany teto tamin'ny 72 mbola naveriko zay tao tamin'ny émission tao amin'ny aina majery anankiray tamin'ny 72 sy niandry sy niandry asika tamin'ny 91 sy niandry asika tamin'ny 2009 sy niandry asika tamin'ny 2018 2002 igny sasanagny samihafa igny satria nisy crise post électorale tao nisy fifidianagna tao hoe premier tour sasy premier tour raha io ka io foana le averiko raha io zany gn'agnomezagny tsigny ho an'ny filomarika ravalimanana zay filohan'ny RMDM eto sy miaro azy eto fa mbola débat sasanagny samihafa misy igny satria nisy matatizy tsara mantsy misy rappeleko kely le izy ary ny tanora am'izao koa nisy ACC roa teto mizara roa noho ny voka-pifidianagna igny nisy ny tany Matasoa nisy ny teto igny zany zay ane le ilako sy ilany ny amiral Didier Rasiraka zay lasa korazana izy am'izao fotoagna zao fa za amin'ny mazafy politique ny amiral Didier Rasiraka anazy sy amin'ny mazafy politique ny président Zafy anahy de mitondra an'io feon'io foana hoe conférence au sommet article voalohany tany amin'ny federoute malgasy ao anatin'le conférence nationale misy secret be da be mamaolagny sy ny filaminany atao firenena azonao fa sekeny sasany izy io ary sekeny misy andiany vondrony raisam-pirenena koa sy manaiky an'izy io satria ao anatin'io conférence sommet io zany no misy vérité mipotra ao amin'ny lafiny fanjanahana atsika teto Madagasikara ka zany zavatra rehetrarehetra zany ao anatina contexte politique sy maintsy mila mandiniky sara anao zany hoe aiza ny tondranao an'ity adevitry ty zany eto amin'ny firenena ka hoy zanao teo hoe ndraindray ny tena nafatarana zany Tabera na Christian Tabera zany de eto amin'ny firenena de le mitrifana foana mitrifana fa mitrifatra amin'ny manana ny marina sady mitondra pirofo mitoka amin'ny tendany ka eo zany de manontany zany eto hoe raha ohatra ka ny débat tao amin'ny télévision anankiray zahay mikasika ny resaka hoe notiny gouvernement tao anatin'ny telo volana eto hoe nisy gouvernement foana ny fandimby tao anatin'ny telo volana fa zéro ny notiny tena magnome an'izany aho eto sy hoe eto amin'ny Miara Manonja de masahan'izay fa aza mba mbola miverina manao débat eo ake fa tena zéro ny notiny ka hoy zao hoe io zéro ny notiny io amin'ny lafiny rehetra zany ohatran'izao raisiko zao satria ny dirikabin'ny ministère ny population moa ny tao de raisiko zany amin'ny population eo amin'ny lafiny ny alphabétisation
eo amin'ny lafiny zay alphabétisation aiza ho aiza ny andraikitry ny ministère ny population zany eo amin'ny lafiny resaka tontolon'ny asa mifampiankina io zany hoe ifandraisana ary amin'ny ministère ny asa sy ny asa-panjakana zany mifandray io ka hoe aiza ho aiza zany am'izao crise zao de ilaza ndray zareo zany hoe noho ny covid zaran'ity fitondram-panjakana ty raha nisy le covid de nisy le confinement izy zany hoe sauvé par les gangs foana zany hoe sauvevany zavatra kinangananga ka zay zavatra zay zany zoko be olo mo samby olo ame chanceny misy chance mboraka io misy chance sy haiko fomba filazana azy fa ny raharam-pirenena am'izao zany de coincé zany hoe tena bloqué ny raharam-pirenena zany ka sy hitany andrimatofo loatsony zany iza ny olona ho arisikiny zany ho atao fitaovana hiaro azy eo amin'ny any ao amin'ny elatsy andrimatofo lo moa misy an'iregny hoe TMH tanora tsy haiko tsony angamba reny ane tsy hitanao miakatra fa ny zavatra ny tenen'ny président TMH fotsiny tamin'ny ena manjery anankiray 4-5 jours izy zay de hoe oka ozy mba hoisy le trêve politique oka zay fanehoan-kevitra zay oka zay hoe anina zay fagnevolagnin'olo ane fogna am'ty andro fety ty tam'ty zay vao nahitany zany bonane sihinakanigny zany gn'olo maro anisa avereno tsara hoe zay hoe hiatrika farany taona tsika hiatrika farany taona sy hinakanigny gn'akamaroany vaoka malagasy sy mbola nisy teto zany sy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona zany fa de rehefa tonga même na tamin'ny andron'ny transition niaraka atsika tao amin'ny 3 mouvance 10 taona taona ny filomarika ravalimanana tany ny adivana azy iverneto fa isaky ny farany taona zao ny filomarika ravalimanana de izy misy ny mandefa telefôna aviany ampikatroka 3 mouvance tao magro tam'kianjany finoana tao beoririka hoe aoka tsika mba hoisy aloha le apaisement fa mila manaja an'izay tsika azonao dia zay moa zany ny filomarika ravalimanana ainy no mitondra anay ainy no mitondra atsika dia manaraka an'izay zany tsika fa tam'ty fety tsinakanina satria tsy mbola nahita ao tetika journée mondiale ny ino mozy teo le voalazan'ny zokolafir teo droit de l'homme ka fihetsiketsena lehibe ivoaka daholo ny zony mpanjifa fampitovianjo traitement égalitaire sy ny tariny de tsy haiko nefa de ahita ratsika am'ty fa za tsy mivavaka zavatra ratsy fa mety ho tsara amitsika koa zay satria mivoaka io zany aza mihevitra ny fitondram-panjakana surtout eo amin'ny fitany filaminana anaminamitsolo eo vao may oloza anaminamitsolo eo moka de vao may oloza io satria gn'olo misy zany initiative an'le olo mipaipaiky raky blagny mitondra gne siony mitondra gne bidon jaune-ny maro zany amin'io ka magnategna ao zany ho anareo tarike zony mpanjifa ho anareo mpanjifa za koa mba ao anatiny zokolako ato koa mba agnatiny samby mpanjifa atsika fa aza mifampizery kolera fa de ifanenaena kianjany angambany de eny moa zany de miangavy anareo mpitany filamignana hoe mba menara satria gendarme misadresse amy gendarmerie eka ao eto mba menara ohatra regny tamy gilet jaune regny tagny France tagny ane fietsena nietsika ny gilet jaune tany France fa juste miakadre fotsiny gendarmerie fa tsy misy fanonganam-panjakana zany eo ny fanjakana ao mbola mamerina tsy ilaina ongana fa le zavatra ataony ihany ny manongana azy ary mino aho fa ho bonane farany am'ty ty zany tokony ho faly esika avy aty amy fanoeragny fa bonane farany oany fitondram-panjakana ty fa mino aho fa tsy miandro 2023 io tsy amitsika eo le itenenako foana mako ary andrasako an'le olona mpiteny hoe mandrasa fifidianana ara-démocratika ny fahefa-panjakana tam 2009 nga niandro fifidianana raha niandro fifidianana atsika tokony 2012 zany de nanara-dalàna atsika fa vokatry ny zavatra nataotsika tam 2009 za tao anatiny zay finako avoaka malagasy finako amin'ny filomarika ravanimanana sy ny clan team eto fa kosa zao raha nanaraka nareo tamin'ny archive tamin'ny fotoagnandro ny mouvance ny zaf na ny CRN niaraka tamin'ny président zaf zay lalany zokola faniry sara zany zavatra zany sy pour d'être hoe aongaly le fanjakana ka idirany zay jola mangala senarem-pirenena sy mampijaly vahoaka eto sy zay gnanay fa rehefa niditra ane izy atao amin'ny olona takekeny zaf nome achaté ny nomena zany tabera zany fa sy naingaiky satria sy io le ny fagnarahagny voalazany amiral didera siraka koa zany hoe verina be ny tanàna ao izy fa rehefa aveo izy do tapany mandoherany ao anatiny zany safelika politika rehetrarehetra zany tsika ny ilako an'le hoe article voalohany conférence au sommet mamaha olana zay zany le izy ka ary porte de sortie ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy fa surtout ho an'ny mpitondra am'izao fotoagna zao zay hoentiny andrimatofolo
fampandrinirina rajoelona zany am'izao fotoagna zao fitiavagna ane zany fitiavagna lehibe indrindra izy domoiko fitiavagna izy eto zany io ihany porte de sortie 4 f tanisaiko ny tadidiko tao amin'ny famahana ny olana fekekeliko satria samby nanao elaka daholo ny pareo politique eto samby maloto tagna fibebahana satria rehefa avy naneo elaka anao de zay le grand pardon fahamarinana ary fahamasinana raha mbola sy zay ny tanteraka eto da sy fakahitako eo aho zany de mitodika aminareo hoe namoaka ny résolution ny 4F iny ny FFKM ny ray aman-dreny mbola eo moa isorana zagnahary fa mbola velogno izy i ray aman-dreny Odon zay mitarika n'izay FFKM zay am'izao fotoagna zay mbola niendrikendrena fa tao anatin'ny organisation ny Apollo 21 ihany koa zany ve de atao ray aman-dreny anao filohan'ny republique zay zanaka katolika de katolika mitovy aminao koa gnandeha agnongana anao ray aman-dreny Odon zany tena anisany tsotrona anazy zany azoko tenenina eto anisany ozy fa za tsy de manana proof mivaingana fa raha ny analyste na gn'analyse politique anisany tsotrona anazy na tonga andregny 2009 ka tonga anazy niara azy tao amin'ny azafady episcopa tao hitasika zany miala sy miala fony fa misy diso kely ateo ka hoy zao hoe io anao zany ray aman-dreny hitodika amin'ny ray aman-dreny filohan'ny FFKM mikorotagna zanak'ondry iaho agnatin'ny zanak'ondrinao ato mikorotagna zanak'ondry ao aminareo FFKM anjaranareo mandamigna an'izany mba hiditra agnatin'ny vala normaly efa niteny ny FFKM tam'le efa niteny izy fa tokony mbola sy ampy igny fa tokony hafainganiny io zavatry io azonao eto de mbola mamerina ny fampiavana-pirenena amin'ny fampiresahana ho anareo mataotry place sy ara-dalagna sy magnaraka lalam-panorenana fa surtout ny gouvernorat eo ny problème io sy ny olona manodidina ny filoha république sy misy zaraseza io fa zahay de fa ny sotry ny aleoko mangidy ny ranony anosy miandry an'izay fifidianana andeha eo na anticipe io na 2023 io na 2024 io na 2025 misy ara mbola sy fantatry anay io mbola sy fantatry io satria mbola hoisy rehefa mandeha io débat io automatique zany ao anatina débat politique sy maintsy mbola misy ny fandravana ny rafitra sy nanaraky ny lalam-panorenana teto sy nanaraky ny pisopiso-ndalàna zay nanendrena na nametrahana an'regny olombelogno regny sy maintsy mbola misy fandravana an'izay ka eo indrindritsika raha ny fanazavany Andriamatoa Christian Tapera teo zany de hoe tsy maintsy ho tanteraka ilay fionana ndatabatra boribory sy maintsy io ka hijerena ny tena hoe andaminana ny raharaha zao anefa nalefa ny seni vaovao nanao fianianana ny mpikambanao ny fidina ny bromatra no fidina ny filohany zany omaly a zany seni zany zany hoe ny régime am'izao fotoana zao zany dia mirosiany izy raha tarafina amin'io resaka seni hoe io nefa misy ao de riosona amin'ny hiatrehana ny fifidianana nareo ato milaza hoe tsy izay no izy fa tsy maintsy miverina mihitsy aloha ny fotony ny mba andaminana ny raharaha zany amin'ny hoe système électoral zay vao azo atoka ny filaminana any aoriana izany resaka senia ianao mahafantatra misimisy mihitsy raha hoarina amin'ny hafa izany hoe ohatra hoe ny filohanseny zao satria fantatra sany zany resaka hoe farafangano zany ny rainao keo na ny babanao efa ministre tao amin'ny fonction publique tamin'ny fotoan'androny mahafantatra tsara ihany keo an'izany resaka zany raha hoe misy hoe fifandraisana moa zany eo anao anazava azy misimisy kokoa io ny raha-pirenena mety misy teny ve hoentin'Andriamatoa Tapera Christian ho any ity senia ity zany am'izao endrin'izao io gamaliko zay aloha zany de voalohany aloha zany io moa zany tonga sy mifampiarahaba na manotezitra dia za kosa aloha raha ijereny ety amin'ny forme dia faly miarahaba ny filohan'ny seni aho satria bazarako aza moment ou jamais l'histoire de Madagascar olo avy amina farafangana lehibe ny seni arabaiko izy honorable be ray aman-dreny amin'ny notable be amin'io faritra amina io fa eto zany raha ny fond am'izay jereny raha-pirenena am'izay moka ity sanagnakavany araky voalazanao teo hoe babako efa nandalo ministère ny fonction publique marobe moka raha tianao zakaigny amin'io fa sy ary voragny eto amin'ny raha daholo zany bon akaikikaiky anahy kokoa zany io zany
feniko zany zay azonao za zany milaza fotsiny manamafy an'ny honorable colonel solomavambahoaka asika teo tamin'ny 4e ny colonel Rambosalama teo magnamafy fotsiny zany hoe rehefa io ara zany niendriky ny seni eny ara fa io no nanaovana azy dia amin'ny mampanohatra intelligent naiky zay voataizany filohan'ny RMDM de filoha Marc Ravalomanana de mametraka izahay hoe io ara le endriny ok io koa le endriky le ACC ok andao iroso amle refonte liste électorale teo asika araky le voalazany teo vote vovetivety teo zay de andao amizay hagnatsara sy agnova an'le texte zay mifeheseny so ohatra an'le nifehezana an'le CFM Makalfonse ny président honorable Makalfonse zay safany filan-kevitra ane hoa io hoe ohatran'izay le safany magnatanteraka an'le 30% le fahavoazana zay voasoratra ao agnatin'ny feuille de route io tamin'ny accord de Maputo hoe 30% ny fahavoazana tamin'ny crise politique tamin'ny 2009 dia oneran'ny ny fanjakana malagasy zay mitondra eo mbola misy alko ny feuille de route mbola miverina ihany hoe satria mbola sy tanteraka ane ny feuille de route ary le point ngeza be tao anatin'le il fait de route tao anatin'ny accord tsy tanteraka ka izay mahatonga ny firenena misavotofoto ka hoy zao hoe verina kely asika tamin'le CENI teo fantatry loatra le président CENI ary mahafantatra anahy ary misy sizy rery fa mahafantatra anahy maromaro visivisy ao de hoy zao hoe sy problèmena olombelona atsika amin'ny mampanohatra intelligent tsika sy problème io fa zao kosa problèmena texte ifehezana azy inona moa ty texte lazaiko ty ny CENI nge tsy manam-pahefana fa azo raisina fa tsy mitombona izy tanao na mahatratra na mandeha mangala bato manao karapanondro fosika zany candidat Christian Tabera zany candidat 2023 de tsy afaka manino fa manao tatitra ny azy rapport any amin'ny ACC ny azy de valideny foana iny de tsy afaka mamono akory azy izy hoe ty disqualification na ohatra zany izay zany satria raha miteny texte zany de manontany mivoaka malagasy zay mihaino atsika any an-trano any inona mo ty zavatra resa tsy manam-pahefana ny CENI raha tsy zay hoe ka ahanana hoe ianao ranga ty ny flagrant délit nataonao na ny pombanao io ny proof io ninona tsy mila mandeha amin'azy tonga de foanana ty bureau de vote anankiray ty fa atao ambadika izy olo fitondrana daholo atao ambadika izy fa tsy afaka magnino izy satria zao rehefa anao an'io texte io anavao an'io texte io sika isika ny manao azy fa sy ny fitondram-panjakana samy rery ohatrany hoe rehefa anao lalam-panorenana tsika tsy référendum no atao fa vote constitutionnel zany hoe fifidianana ny lalam-panorenana misy zany moetiny ho atolotra an'le voaka malagasy lalam-panorenana roa na telo ao ny lalam-panorenana fédéral zay manome fahefana ifotony ao ny lalam-panorenana semi parlementaire zay sady atika amin'ny izay manko le mamitaka asika am'izao semi parlementaire io ka io mety za ohatrany maheno renseignement fa ohatrany misy motion de censure tampoka eo na misy motion d'empêchement tampoka hitanao viversion zany le lalam-panorenana ka safany le olona zay mitondra eo tena ametraka le stabilité io lalam-panorenana io lalam-panorenana io nefany zay nataon'ny sasany zay mitondra am'izao fotoagna zao tamin'ny 17 novembre 2010 ary unilatéral ny fanapahan-kevitra tao anatin'io ianao moa nanao eny sa tsy za tsy nifidy misy sady tsy nanao hoe tena azava misy zay tena sy nandray anjara mpifidianana misy gnavy aty amin'ny clan zafelbera tamin'io ina moa tena antony gn'antony da zao rehefa agnano organisation voaka amin'ny crise manko anao sy misy lalàna fototra aloha de io lalam-panorenana io lalàna fototra iangana amina fifidianana vaovao rehefa avy eo ora nefany eo ane le problème foana hitakinay mbola teo mihitsy président Zaf mbola teo ny président Albert Zaf mbola teo ny président amiral Diderasira ka zay nitaka an'le conférence sommet mba hisiny le base de loi hidiratsika any amin'ny fifidianana vaovao ka iny lalam-panorenana sady sy lalam-panorenana tsy fatapatatsy igny zany no niangatsika tamin'ny 2013 donc zany mbola misy farasisany igny farasisany zany mbola misy tarazo any fototry ny tiky fikorotanana politika miverimberiny ty dio lalam-panorenana io ihany fa satria sika nanana an'le slogan na le hoe fotom-pisainana hoe fihavanana malagasy fa nefa ny lalam-panorenana io copie-coller amin'ny lalam-panorenana ho an'ny vahiny mpamatsy volam-panjanaka atsika eto ara économique am'izao niova miendrika vaovao manko ny fanjanahana eto niova miendrika vaovao izy fa zao mizara anankiroa aza de ailika atsika any amin'ny vahiny loatra ny faloavana sy ny fahantrana zay misy eto amitsika fa eto efa manao ny asany efa manao ny ataony zany ny mpamatsy vola amin'ny lafiny famatsim-bola amin'ny lafiny fampianarana za mpamatsy volanao mana mba iriko anao mba ho bady daholo ny taranaka rehetrarehetra zay ny dikan'io
mba iriko anao mba sosalama mba tsy afaka mokatra amin'ny lafin'ny santé publique zany io fampiavana-pirenena io zany araroto kely ao anatin'ny 30 secondes eto satria ny fotoana fofoezina ihany io ao zany ny fampiavana-pirenena sy de problema loatra ho an'ny filohan'ny RMDM zay filohan'ny république teo aloha zay filohan'ny team entre ny président en exercice am'izao fotoana zao de ny président Rajoelina Landrinirina zay nitondra ny tolona tam 2009 ka nametraka ny kianjan'ny démocratie zay lasa kianjan'ny botanika am'izao fotoana zao zay tsy ekenay avaty surtout CRN kitany Madagasikara fa esortao fa mifangaro voraky ny stella be loha be ny ray aman-dreny igny zay tsy nivolanareo fitondram-panjakana ny nagnano anazy fa isorana ny fitondrana teo aloha ny son excellence zany ny président de république teo aloha sy ny régime zay netiny nanome cadeau an'igny tagny averegno ame tragnony vady aman-janany ary amy Villara franchise le stella be de milamina sika soit zany alaina tao de atao mifanatrika amin'ny sariny stella be ny filohan'ny république tamin'ny première république eo Antaninarenina efa nekeny ary zay sorako ny vadiny filoha teo aloha zay be ny tanànatsika dia neny Lalora Valimanana efa nekeny io teo amin'ny Louvre misy espace kely eo nekeny sy nekeny nandaniny conseil municipal tam'izany fotoana fa nilaza ndray ny fanjakana ty tateorina hoe alefasany Ambozatovo fa ny kianjan'ny démocratie fa ny tokanako fa am'izao fotoana zao lasa kianjan'ny botanika de za zany eto any tany nitodika ho aminareo mpitondra fanjakana sy ny pomba azy ny vahoaka malagasy efa mazava de avalina fa zao rehefa tsy hitondra moa nareo zao afaka fotoana fohy de aiza ny kianja anehoanareo hevitry mba magnotany aho fa valim-piakara-pidignany de hoy izy sasany amaly fatindray zany ery Christian Tabera sy ny filoha Marc Ravalomanana non eo ane le itakinay mialohan'ny fotoana satria nareo zaza betomagny tsy isan'andro anareo de agnano fetin'ny zaza eto amin'ny fitany sy ny fanjakana fetin'ny zaza moa ke fa hainao ihany rehefa mitomany ny zaza de amena ronono fitanany zaza de amena sakafo ka hoy zao hoe tsy isan'andro sika de agnano fetin'ny zaza eto anao comédie eto ijerevy ihany rehefa mivoaka fahefana ka tsy manam-pahefana intsony aiza ny kianja faneho-kevitra ka za eto de misotona sady ny fotom-pisainany ary manam-pahendregny izy ny filoha Marc Ravalomanana ary efa vetsovetsony io fa za de manosika azy indray ohatra ny tany amin'ny Carlton am'le resaka fifandraisan-tanana za matoky fa anome kianjan'ny démocratie ho asika vahoaka malagasy ny filohan'ny RMDM amin'ny alalany zay tokotany ho anazy mazava ho azy moa zany hoe izy ny tokotany malalaka io dia so an'ny RMDM io fo anaovana ny faneho-kevitry ny vahoaka malagasy rehetra sy mandady arina ary tokanatsika amin'ny fomba ofisialy fa andamina an'izay zahay ao amin'ny RMDM am'izao fotoana zao zay miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana zay ray aman-dreny nytika fanoherana eto Madagasikara ty maraparana sika fa mizatra Maria kely teo tamin'ny tenao le stelle ny président Zafy Albert mbola ry amin'ny Ambozatovo nefa le toerana tsy azo andanana sady lasa park lasa park fangaro voraky zany de tsy araka ny tokony izy zany raha resaka démocratie de resaka politique faneho-kevitry ahoana moa gn'anisiksanao an'io zavatra efa misy dobotrondrabo ao misy gazon misy ino ka zay iny sy misarotiny ekena andandanigna vola 2 milliards d'ariary 10 milliards de francs par rapport ny fahasairagnany vahoaka mandry ambany tinel Antananarivo etoa nagnino raha nomegna an'io tany amin'ny alalany ministère des polina eo zany de mitodika amin'ny ministère des polina takio e zonao raha mato ministre takio e zonao anao dirikaby zay mifanena taminay igny alay ve vola da agnasoaviny regny olo surtout akatiky zao fety zao eny ary amaranantsika satria mbola misy namantsika hiakatra plateau araka mifany ireo rehefa avy eo dia izay le resaka hoe réconciliation zay ny olo malagasy de manana finoana fa ny apetrako amin'Andriamanitao Christian Tabera de hoe aiza ho aiza ny tena hoe ahafana manantanteraka an'io zany zato isanjato manoloana zao contexte eto amin'ny firenena mahantra ny 70 isanjato amin'ny malagasy hoy ny banque mondiale ary ny ampy telo etsy tapitisa indray ary sy mbola nisy tagnatin'ny enimpolo taogny banque mondiale sy ny FMI zay mpamonjy anao mpamasy volanao mpitakitrosa aminao zay indrindra réconciliation nefa voizina ataonanao ahoana ny fomba réconciliation mora be am'ty androm-panjakana am'ty fanjakana zay mitondra am'zao situation zao tena zao misy gn'ilagna le contexte le réconciliation mba sisiny sy fakahitagna zahay avy aty amin'ny fanoheragna ane na itsika avy aty amin'ny fanoheragna mahazaka fa zareo avy mpitondra zatra clime zatra ino ne zanaky zareo mianatra andafy agny aby zay réconciliation mbola averiko sauce politique any fotsiny ny réconciliation politique
ohatrany tegna amin'ny kariltona regny satria alohan'ny fampiresaka anao eo amin'ny dinika ambony latabatra mila mifandray tagnana aloha le olona agnatanteraka an'izany satria ao agnatin'le cause le olo ao agnatin'ny cause satria président Marc Ravalomanana tamin'ny régimeny sy président Roland Ratsiraka tamin'izy mbola be ny tanàna nazavany question tao ary vitany anazy mianaka donc zany olona efa mahafaka mifampiresaka zany regny eo le mampalahelo ana amin'ity resaka réconciliation ty ny président ny fanoerana olo avy eto Antananarivo avy amin'ny vohitra 12 ny président république olo avy eto Antananarivo ino araka sy mampalaky an'ity réconciliation ty misy fiasarambela sy lalipaka zany eo fa savany te foloa Marc Ravalomanana fa io defa nanao dingana foana na teny amin'ny 2015 tamin'ny andron'ny Andriamatoa era Jonar Mapianina de efa nanao dingana izy teny amin'ny kabarona efa niakolopata amin'ny vahoaka malagasy ka zay dingana zay zany ao akatoko n'izao fahatelo amin'ny fitopolo taonany zao zay ankalazay na ny tuliara zay moa zany de eo amin'io de wisy réconciliation directe avy amin'ny faritany zay olo nanagny an'iregny problème tamin'ny 2001-2002 regny na miaramila io na civile efa vonikagna tanteraka an'izany Folo Ravalomanana sy tonga ho azo le fiarahan'ny président ny CRN am'izao fotoagna zao de président Taberarandriamanasoa sy zazanany zay miteny eto ao anatin'ny antokokitana fa nisy fiarahana talohany propagande regny ny formena tao amin'ny président avy tao efa soudé ny fiarahana izy anatanteraka ny réconciliation am'izao zany lasa père de la réconciliation zany regny fampiavana pirenena zany ny Filo Marc Ravalomanana am'izao mitondra an'io ka za zany mitondrika amin'ny Andriamatoa Filoa an exercice am'izao fotoagna zao Andriamatoa Filoa eto dia misadressé aminao direct tsisy tsara noho ny fitiavana an'le be indrindra le slogan zay nentinao zay nandresenao lahatra vahoaka malagasy tamin'izany izy iseny vidy menaka 500 e vidim-bary saiko 500 kilô na arivo tamin'izany fotoagna zany resy lahatra ny vahoaka malagasy za agnatiny fa za tsy agnatin'le niketrika hoe ao ngalo le Filo ary fantatrao sara ny position ny olony zafy tamin'ireny fotoagna regny raha nisy koa ny fividanana be ny tanàna teto mirapelina kely tamin'ny resaka TGV sy ny TIM tamin'izay fotoagna zay migesta be moa ko le TGV ary mety amala izy mety rapisona tsy haiko eto amin'ny ena manjery sy nahazo 74% fahatany ny be ny tanàna ny président am'izao fotoagna zao tamin'izay fa fitambaran'ny olony Ratsiraky président Ratsiraky PSONAM sy ny fitambaran'ny olona ny président Zafy sy ny fitambaran'ny olona frustré tamin'izay fotoagna zay ny manipileny zany osotia amin'ny lafiny resaka tany daeu raha tadidinao tamin'ireny ane kabary daeu fotsiny fa ny taky tamin'izay teo Ambojatova mialany misy ny finance mialany misy président Marc Ravalomanana ve tamin'izany nandefa miaramila nagnaboely anay tao non ça c'est faux fa am'izao fotoagna zao vola vao vorovory fotsiny ara nanao redynamisation ny team ny pitariky ny team foko team sa 10 team sa com team teny amin'igny faritra avaradrano igny amin'ny tsabosina mena sy ny tariny efa beseny makazeny ka ho anareo amin'ny resaka commandement amin'ny fanamborana eo amin'ny lafiny fitsarana tsy nareo rehetra aloha de manao an'izay fa zay to mba manakavagna aminareo ao maro fa kosa mitongava saigna am'izay manaova zay reatriky mahisa anareo zay manamarina avao zay gn'arovanareo fa aza hoe mitongilagna rina mitonga reka ohatra am'izany io Apollo 21 io Apollo 21 cinéma no ny Apollo 21 zay le itenenako hoe sy managny fitiavan-tanin-draza ny fitondram-panjakana gn'olo zay niaraky nitologna aminazy namony tegna agny ery sareraky ery zokibe sareraka am'izao fotoagna zao mivavaka ao anazy aho mba ho tony sara fianakaviany mbo sy sotratiny attention vady amanjanany fa mampalahelo ane zany olo niaraky de ilaza hoe rehefa niaraka angaka rehefa carte de vandana mariny zay fa zao be da be ny karazana proof netiny sareraka tamin'ireny Apollo 21 regny gn'Apollo 21 eo le tenenako io olo rehetrarehetra raiky amby roapolo na roapolo sisy olo manasigna amin'ny Apollo 20 ary gn'Apollo 21 lainga zavatra ny forogny ny montena i anaovana diversion amin'ny fahasairagna mbahoaka mba hoe agny koa zany mba maninona kosa izy vonona maninona kosa zao fa zao ny problème ny filohan'ny république zay nanaovana an'le scénario sy compris tao anatiny le nanaovana an'le karazana casting rehefa anao film mako anao zokobe de misy eo daholo le acteur zany tsy maintsy anaovana karazana casting zany fa ny filohan'ny république so courant izy igny za tena siran'izany matoa ohatran'io savritany io zavatra io ka mivavaky aho zany ary mangatake am'izay mpitsara mpamoaka didy am'ty raha ty Apollo 21 ty mba atory izy mba isaina kely 5 secondes na 5 minutes mba hamela am'izao akatoko n'izao fety zao vady amanjanaky n'le olo agny daholo na manamboninahitra izy amin'ny lafiny miaramila na ty amin'ny lafiny civile mba hamoaka an'izy regny hoe au bénéfice de doute zany hoe
aesorina ampisalisalana satria fa nisy le occupation manko hoe amony filohan'ny repoblika sy reo manamboninahitra maro ka miverina hoe ao anatin'ny apaisement daholo ny tiako tenenana an'izany ao anatin'ny fampihavanam-pirenena satria raha sy izany ny zavatra mitrango eto sy hoy stabilité ka hoy zao hoe farana ny fotoana isoragna anao nagnentagny teto fampihavanam-pirenena amin'ny lafin'ny santé publique mba araka fitsabona ara-dalàna daholo ny zanaka malagasy rehetra erany Madagasikara tahaka tamin'ny andro ny andriamato marika raha valimanana araka fampianarana daholo fampihavanam-pirenena amin'ny lafin'ny fampianarana mba ho stable mitovy aby mba voakarakara ny kit scolaire fampihavanam-pirenena daholo manamaivana ny fahasiarana ny ray aman-dreny fampihavanam-pirenena surtout raha ohatra ianao zany ka satrisika am'izao firenena valopolo isan-jato ny vahoaka malagasy dia mpamboly meropolo na folo isan-jato ino arasa velomagna ino zany mbola agnafarasika vary raha amin'ny loi de finance io loi de finance ame fividianagny basy na fitaovam-piadigna be da be tokoa fa sy agny am'le resaka hoe insécurité de nivasina volany avy aty amin'ny ministère ny défense nationale na aty amin'ny ministère ny sécurité publique na aty amin'ny ministère ny intérieur zay manaraka poursuite ny vol de be sy ny tariny na aty amin'ny lafiny fandripalemagna zany sy surtout amin'ny lafiny fambolena tadidinao sara angamba tamin'ny filoha marika ravalimana nisy vitrine isaky ny région tena isorako anazy regny zany tokony ho averinao mba firenena amokatra tao iavolokony izy tao iavolokony izy zay tany mivadivavy fitovinagna aloha zany de tena nahazo tombo sy masinaragna sy amena be igny tena na tombo zay sud-est moa hitanao fa maro mandeha maro zahay bestre bakeo ka za zany magnentagna fitondram-panjakana io anareo député surtout teo moa zany efa nisy député zay nivoaka tamin'ny loi de finance io isorako anazy zany zay ka zao anareo io loi de finance io aitsio aisef zany loi de finance rectificative azo atao zany ary efa natao foana zany hoe eo koa zany zay ne le magaganany io ny ministre lasa 32 misy vice ministre nefa ny loi de finance le loi de finance iny any izay ny mampiady atragno ny ministre io hoe omeo vola hoe sy omeo vola hoe tatambola hoe sy tatambola ka zay raha zay zany aza magnano loi de finance mampiady atragno eky aloha andre matofy loha fa averegny diniana andray mandeha nivon'ny assemblée nationale io loi de finance io mba sy anahiragna anao rehefa avy eo satria io assemblée nationale io anisan'ny androm-panjakana fragile be eo amin'ny lafin'ny stabilité eto amin'ny firenena ary mba maheza anao mampiasa an'io députénao maro anisa io fa efa maro ny frustré ao miresaka aminay avy aty amin'ny fanoherana ka hoy zao hoe mamerina aho eto hoe isoragna zakabe mba nandraisanao anay mba haneho hevitry amin'ny raharam-pirenena zay mafana am'izao fotoagna zao za matoky za mino fa ho tanteraka soela ny fampihavana-pirenena tena izy miaraka am'ireo bailleur de fonds satria reo y compris ihany koa sy ny firenena zay nanjanaka atsika teto ka dia mamerina ny fisaorana aminao zokola zay mpanentana ny fandaharana mamerina ny fisaorana amin'ny sikapisehatra ny Miara Manonja ny zokola faniry razafy manatanana sy reo a lafin'ny teknika zay mampita ny feo sary agny dia mamerina ny fisaorana aminareo vahoaka malagasy sy ny feo miavoavo fa ny raharam-pirenena ny mahavoavo ny feo ka dia ialana tsy ialana fondro ialana solo fito izy ny amiral dideratsiraka zay zay voadona am'iregny vocabulaire na fomba fiteny regny za moa sy de mafe loatra an'le vocabulaire na le fomba fiteny malagasy officiale ka dia engane mba samy mandraisa amin'ny andraisana azy ho amitsika voaka malagasy magneran-tany ka dia makasitraky fa manesa be mbola ho avy fa de mbola hoa rehefa tonga hoe miaso anaindray nareo na rapiso na ino zay vonina foana miaraka amin'ny angady soniarina ya eny ary isoratsika andriamato Christian Taber ny vahiny sy ny tona famakavakana teto amin'ny Miara Manonja ambava homana ampo mieritreritra zay andriamato Christian Taber zay ary tena hoe amfony ampahitsina no nitorany fanazavana ka dia apetratsika foana ny fihavanana malagasy manao hoe ny mamy atelomy ny mangidy aloafy mitoy ihany ny fantaratsika rehefa eto indray faniry razafy manatany andray ny vahiny manaraka ndao ary faniry eny ary de mafana misy moa ny adevitra eto amintsika ary zay mahafinaritra nyty fandaharatsika ty rina satria dia atsika dia mampandroso vahiny mampandroso adevitra miresaka ny zava-misy ary raha ohatra ka manana frangé le fitondram-panjakana ao anatin'le raharaha mipetraka tsara mihitsy frangé zay de natsaka hevitra maro be izy zao ary de tsy midona amin'ny poto sy tsy midona amin'ny rindrina ohatr' zao le fiainan'le firenena ary tsy ahitantsika hoe hetsika saika isan'andro satria hetsika io de fomba le tsy fahafehezany fitondram-panjakana ny asa sy ny andraikiny zany
de lasa niteraka tension sociale be tabela izy isan'andro ianao zany isan'andro na andro na maraina na atoandro na alina de mahita fietsehana foana zany satria mahatonga an'izany a de eo daholo lay hoe tsy ampy le fandrindrana zavatra miaraka na le coordination ary tsy manao travaina ekipa le fitondram-panjakana fa ny ataony a de manohatra amin'ny mpanohatra ny ataony a de mamorona dossier mampitahotra amin'ny mpanohatra sy izay rehetra te hetsika sy izay heverina fa mampiasa an'izay zo zay mba ahafahana maneho an'izay hevitra izay de izy hitantsika hoe midona ndrindrina midona ampoto isan'andro isan'andro io de mikorotana ny ao anaty fanjakana am'izao fotoana zao korotana ny eny ny zava-misy iaina n'le fanjakana de io moa zany le vahoaka ihany ko eo andaniny zany revo le fitadiavana sy le fiainana isan'andro isan'andro de eo ihany le finiavana anaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena fa ndraindray dia takon'lay ao anatin'izay hoe tena fikaroana zay mahasoa azy isan'andro isan'andro zay kanefa mihitsika fa am'izao zava-misy zao de efa tonga saina ny voaka malagasy tena tonga saina ary miaina ny voaka malagasy manaraka ny raharam-pirenena ary mandinika ny zava-misy eo amin'ny firenena ka na iza na izy io dia mijoro ao anatin'izay ka ny vahintsika zany zay maraparina ny adevitra eo amin'ny 10 minitra eo tsika ny resatresaka aminy dia Andriamato Jocelyn Rabenlanana izy de anisan'ny mpitarika ny antoko natiora zany atao anatin'ny faritany Antananarivo. Miarabanao Jocelyn. Miarabanao Faniry dia miaraba mpijery na tokatrano amin'izao fotoana zao ahafahana indray mba mitondra ny adevitra na anjara-birika tamin'ity firenena ity. Tena za zany tena tokoa de petraka mihitsy ny antoko natiora moa zany efa fantatra natiora zay manana fomba fijery fa mio kely ray 2 minitra aloha Jocelyn ny antipijoroany lay antoko natiora aloha zany raha azonao fezina kely fotsiny. Satranao na mifitenenana misy Faniry. Natiora zany antoko politika efa niorina fa 10 taona mahery zay fa mifijoroana eto Antananarivo zany no tamin'ny nanomboka teo Madimansa teo ary efa misandraka amina distrika maromaro eto amin'ny fahatanana Antananarivo tena moa président provincial Antananarivo zany efa misy any Fahatra Itasy Bonglava Vakina Karatra fa efa tafapetrapetraka izay ary ny tena politika natira de politika maolona ary raha vokitika le maolona an'le maolona ny olona de zay tsy maintsy mitsangana ny atoko natiora zay ny tena mampiavaka ny natiora hoe le maolona politika maolona zany de maolona hoe raha olona io misy problème amin'ny resaka sakafo ohatra na amin'ny antony asa na amin'ny antona tsy miasa na mpianatra ohatrany tsy mahavita mampianatra ny ray aman-dreny mpianatra de miditra tena hoe miditra nytehatra ny natiora satria zay le politika maolona zany mampatonga natiora mampiavaka na amin'ny atoko de le mapolitika maolona mihitsy. Ya ka eto moa zany voateo no nresaka n'le hoe zon'olombelona ary zay nresaka rehetra teo de nresaka fiainana malagasy tsy fantako inona fijerin'ny natiora zany fiainana ara-tsosialy ny voaka malagasy am'izao fotoana zao Jocelyn Rabenlanana. Somary mialatsiny namana Faniry fa ngamany mba tia misy vekely anao momba anazy zany izaho dia dadako dia avy ao Savona Niranotasy ary mamako vao Afaratsio tsy misy mihitsy fianakaviana tsisy fianakaviako nanao politika na avy amin'ray aman-dreniko na avy amin'raiko na avy amin'reniko fa ny tenako ngamba ny anisany hoe mitendra raha-pirenena raha hoe mitendra raha-pirenena mpanao politika de manao politika zany zany hoe nampahatonga ny tena nanao politika de zao mazava tsara tena tao anatin'ny 10 taona tena hitanao hoe tena mangidy le fiainana malagasy ary tena mampiteny moana ny zavatra misy teo eto amin'ity firenentsika ity ninenera fa eo amin'ny sosialy ary raha ny tena marina namana Faniry tsy tena de nanoe naniry hoe isehatra be amin'ny politika zany fa no fahitana ny raha-pirenena sy ny zavatra misy eo anivon'ny fiarahamonina de mitsangana zany ny tena amin'izao fotoana zao hoe tsy mety kosa ny zavatra enantsony tsy sazan'le vahoaka malagasy tsony ny zavatra misy eto amin'izao fotoana zao de zay zavatra iny tia nitsangananay ny ao an'sinoto anatina toko natiora hoe tsy mety tsony zao zavatra zao tena fa mihoatra mety satria mahita an'ireo rahalanao malagasy ianao mahita an'ireo anabavinao malagasy ny ray aman-drenao malagasy ianao tena hoe tena efa mampiteny moana zany zavatra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao surtout amin'ny sosialy de zay nitsanganana inona ny iainanareo azy zany angamba ndranatsikaritra ianao misy Faniry fa ny tena safidianan'ny vahoaka an'ity filoham-pirenena ity de niny fotikeviny le fotikeviny zay le hoe hijery ny sosialy-bahoaka raha vao tonga ao
tonga de ataoko 5 litra menaka anao ohatra mivatantsika raha tonga eo a ataoko tsika izay ohatrina ny kapoka nyvariny teneny tsaiko izay na 5 tsaiko na 5 milina le teny amin'ny 13 mai raha teny amin'ny 13 mai arivo ariary litatry menaka dimanjato sy 2 arivo ariary zay ny nambarana tamin'izany satria aza adino a fa ny mampatonga ny olona mifidy anao dia ny zavatra ny tenenao tamin'ny vahoaka ary ny tena zavatra tena nyrairay avan'ity fitondranoity mihitsy dia hoe apidina ijery ny fiainam-bahoaka sosialy kanefa tena mifanipaka mihitsy zany le zavatra am'izao satria raha matsikatra ianao ohatrina litra menaka am'izao efa ray alina vary am'izao a efa 50 sy 700 mikapoaka 700 farany ambany zany tena tsisy fanipaka mihitsy ary zavatra nampanentena ity filopeny ity tena tsisy zany dia io mihitsy ny tena hijoroana hoe fotoana kosa zao mba hijoroana amin'ny zavatra marina tsika namana faniry efa miteny tsy manohatra be tomamy be zany na hoe manohatra miteniteny foana fa tsika tena ny zavatra misy a ary ny tena isoraka ny reto mpiaron'izao ampanjivo reto a tena zo fototra ny olona no manino hevitra andalambe tena zo fototra le izy tsy ilaina manompanompa olona mitsisy dikany tsy ilaina koa ny hevitra any tsy tokony any amin'ny hevitra hafa fa raharaharampinena tokony tena hijoroana zany ary tena tokony hoe sahitsika mijoro a amina fitakina ny zavatra ara-dalàna amaly zany nareo amin'ny zoma ho avy zany nareo tena amaly am'le fiainana amin'ny akapobean'le fiainana ianao ne manitra efanira maheny amin'ny fiarahamony ena mampiteny mitena tenenao fa mijalo vahoaka e ny anao androany tsy hita tena za mahitita misy olona reto namana mikarama 20 alariary nefa 20 alariary zany ao anatin'ny ray volana nefa ao anatin'ny tokantrano io misy 4 ataonao na nijery an'izany 400 000 francs zany a ao anatin'ny ray volana tsy possible zany fa le vahoaka zany tena hoe tena ao anatin'ny tena lalina ao anatin'ny fantrana lalina nefa misy koa tokony vahaolana iny tokony etin'ity fitondram-panjakana ty satria ty fitondram-panjakana ty koa ny rehefa miresaka anazy hoe mahavita azy manambola misy vola mitobaka kanefa le izy tsy hitanao any amin'ny fiainam-bahoaka mihitsy le izy ny lalana mety tsy vita eto Antananarivo mialatsika ny rano tsy misy eto Antananarivo ny sakafo hoan'le olona tsy misy zay ny mampatonga ny olona miteny afaka mitondra ohatra venao eto Antananarivo lalanay zany tena hitanao tena mampakaiky tsara toerana ngamba mifantanina za tena ponina atao madinika zany za mipetraka kely akaiky eo zao io atao madinika io ngamba tamin'ny volana jolay tany fa 7 jolay tena nitabatabany mihitsy no zahay teo hoe mba jereo ty lalanyty e fa lalana eo amin'ny 20 metra io ny tsy namboana nefa teo manodidina teo namboarina zareo e ao anaty tanàna natao madinika eo ne tena tsy fijery fako sy ny raha maloto mifangaro daholo ny zavatra tsy jery ty fitondranty e fa zavatra maniditsidiny ery ambony ery teleférika tena ty fitondranty zany ohatra fahazako anazy mialatsinina mana faniry fa tena mety tsisy faholana trony ianao vao tokony hanao an'izay fa be dia be zavatra atao eto fa le oera sy le zavatra iny zany le zavatra tiana amlina saim-baoaka fotsiny tena fa zany tena zavatra hitako zany tena diso be mihitsy ty fitondrano ty a le lara-pamena tsy lara-pamena fa any amin'ny tsy tokony amiana indray lasa dobo be ve atao madinika am'izao fotoana zao tena teneniko anao teo deputera Amboasalama amiteny hoe ety amin'ny trano 5 a zany hoe nosy be namotana mivoaka nosopatrana iny atao madinika iny moa zany atao madinika misy tonga hatrany 67 iny ve le atao madinika moa zany eo amin'ny parkina atsika mahe parkina misy Jesosy Mamonjy eo a mandrapatonga fako eo zao mifako zany mbola nisy aloha zany mbola misy fako ao a iny moa zany be tanàna iny efa nalalazava iny fa miandrotsika zany aloha fa nenay zany eo amin'ny le lalana satria le lalana ne misy efaniry dia miteraka zavatra be dia be voalohany no fitohanana tsy siromantany eo atao madinika faharoa koa raha vao ohatra zany misy mpanara loatra avy any avelan'le tanàna atao madinika iny mangalatra raha vao anatiny ambodiazy le olona telefona anaty taxi be tena tonga dia sitomy sasany telefona an'le olona dia ianao zany mieritreritra hoe ponina atao madinika manao na ponina akasy na tsy ponina atao madinika tsy ponina akasy ny reny fa le tsy fahavitan'le lalana koa dia zao koa ny zavatra nyteneko teto ponina atao madinika iny misy efaniry mandoa etra e fa manina ponina atao madinika zany navanty fitondrano ty ary raha misy ny tena nidomidomina nampifidy an'ity be ny tanàna na ny député na ny filoam-pirenena dia miponina atao madinika dikan'izay zany ponina atao madinika ve rehefa misy ny fividianana dia domidominao na anaovanao zavatra kely fa rehefa andavanandro izy dia tsy ilainao fa manina ny toerana tanàna Kazomanga amboanao trano elakelakelatrano vita béton fa manina ny lalana iainana ny daholo be tsy kitianao manina teny Maria Masay fa lalana tsisy lavaka teny fa manina mbola anaty evenao indray lalana eny Masay fa manina le lalana atao madinika tsy mba nkitianao
tsy ray aman-dreny zany aminay misefanira fanavakavaka fa rehefa iny ianao de tonga eny ambany tanàna de rehefa iny ianao tsy eny ambany tanàna zany tokony mitovy daholo aloha malagasy ary za tena tsy resy lahatra mihitsy any ambany ravikazo any ary iralain'ity fitondrany eto Antananarivo atao matika zany ianao to boribory tamy voalohany nefa tsy voajeryn'ity fitondrany ity ary tena leo ianao makary ianona tompona ndraiky tany ianona tompona ndraiky tany io efa mba nisy dinganana efa anantany daholo le président fokontany sy ny any reny dingana rehetrarehetra manao mandingana ao amin'ny tananao ao amin'ny be ny tananao ary zay tena eto zao tena miteny anao misy efanira anao etsika zay etsika fitakina ara-dalàna le izy zay tsy hijoro tsy hitarika olona mihitsy ao amponina tomadinika ndao tsika eto amin'ny ala fa tena nitondra pankarte kely zay de eo lampany tanana io zay satria eo la mairie amin'ny fotoana mamety azy mba anehoana hoe misy tena lalana amboary satria tena mampalahelo amponina tao madinika misy efanery mangataka aminareo koa mpanao gazety mba andalo amponina tao madinika en plus zay koa mbola anaovako antsy koa misy efanira eo amin'ny jesosy mamonjy eo koa misy lakan-drano zay de eo aloha misy tetezana eo amin'ny jorojoro le tetezana sy le ombany le tetezana zany efa fotaka be zany raha vao misy avorana kely indray manindrona tonga de lasa ny an-tanànan'olona daholo le rano sy le maloto zany mba anaovako antso amin'ny apipa koa ngamana eo amin'ny tetezana jorojoro zany satria tena hoe mitovy malagasy tokony hoe zavatra tsy mety raha zavatra fampandrona tokony amboarina koa zany atao madinika zany tena marina eny ary za mbola ifantoka foana amin'le sosialy satria zay ny tena ifitoran'le antoko natiora ozy ianao le tarianao atao anatin'ny faritany Antananarivo isan'andro zany zao de maheno foantsika eo tsaronenana rano hoe Ambatomaro hoe Itaosy Akatso hoe Ambopo saika ny rehetrarehetra mihitsy zany ho an'zay metsika zay nresahako zay fa ho an'ny tsy metsika moa zany de saika miteny daholo ny hoe aty amina fokotany ohatran'izao vidina 2 dimanjatsy arivo ariary ny bidon 20 litre ho an'ny rano zany eo ihany koa le nitenenina hoe tena tsy matakatra n'le vidim-bary sy ny karazana za aloha te an-tankely manaona vidin-drano any aminareo misy ara-dalàna ve ny rano ninay zany mba misy tombony kely aloha amina eny amin'ny boribory tany voalohany satria matetika zany rano aloha misy fa le izy koa samy manana amin'ny prix satria ny ompopy zany misy hoe zao ny vidiny de misy le mpanatrisa hatrano fa ho anay manodidina zao 300 mibido ray 300 mibido ray fa za koa mba te hanolotra zay mampiavaka atsika mpanohatra namana faniry mba te hanolotra sosokevitra amin'ity fitondrany ity ny tena olana ety mihitsy de le tsy fahaizana amin'ny tatana fanatsaranao Antananarivo tompo de tena ilainay tena faly zay mponina Antananarivo rehefa Antananarivo manjelatra fa ny tena vahaolana tsara indrindra fisorohanana n'io rano io na ny jiro na ny zavatra eto Antananarivo fanamboaranao koa ny distrika sy ny région any amin'ny faritra eto Madagasikara za zao mipetaka sovina ny atasy ny ray tanjazanay fa ianao tsy mavita mipetaka sovina ny atasy ny lalana tsy vita ny sécurité tsy milama nininy tsy normal zany le olona miakatra eto Antananarivo satria tsy zavatra atao le olona ny ambanivohitra misy lalana zay tena tsy vita mihitsy anatao firy-taona mbola kely hatram'izao mbola tsy miova le lalana de dikan'izay zany io hoe raha io omby io ny any amin'ny olona mibanky raha io omby io voarinao any ambanivohatra tsy akatreto ny olona na any ambanivohatra misy fandriam-palema tsy akatreto ny olona dikan'izay malalaka ho azy zany Antananarivo satria tamana any ambanivohatra ny olona fa any ambanivohatra ny olona tsy tamana normal le olona tsisy atrany hoe loranga zay ho faty eto ambanivohatra fa tsy maintsy miakatra na vila le olona zay mampatonga na Antananarivo dobo le tsy fahaizana amin'ny tatana mihitsy fa raha ohatra amin'ny tiliara mboanao mazanga mboanao tsara na reny voapatanana reny région reny mba mihena ihany la zavatra misy eto Antananarivo fa hita Antananarivo le ponina miakatra le politika amin'ny fanjakana koa tsy hita mazava hoe tsisy mamiasa ho amin'ny mpiasa tsisy asa misokatra normal miteraka tsy fandriam-pahalemana satria tena rehefa tsy miasa amin'ny tanora tsisy asa ataony olona mamorona zavatra ho azy zany le ny amin'ny tanaka tena mazava namana faniry hoe le tsy fahaiza mitantana mihitsy zay mampatonga ny rano tsy misy io ny jiro moa efa iny moa fa mango fotony indraindray de zay ny zavatra tokony vahaolana hoe fijerevana vahaolana politika maharitra politika maharitra mbola matoky an'le fitondrana ve Andriamatoa Jocelyn aloha na izany ary mba hoe mba avanzo zavatra zao fa film efa nandeha io e zay moa miteneniko hoe tsika gasy aza variana mijery film koa fa mandeha foana eo fa efa mba nandramanay ny tamin'ny 2009 e tamin'ny 2009 ane nitoekarentsika Madagasikara mba lamina ihany tamin'ny andro makaravalymanana fa hoe nalaza be tamin'izany fotoana zany social tsy voateny tsy voakipika hoy e de efa nampindramatsika efa nitondra fanjakany io mpitondra io 5 taona tetezana 5 taona de niala indray izy niditra indray président Rajoelina de tafarina indray Madagasikara tonga indray izy aty arina io indray Madagasikara zany hoe le tena hoe za moa nisy taona zay niteneniko hoe zay tanana kitian'ity mpitondra ity mampatahotra kely foana zay zavatra kitian'ity fitondrany ity
mampatao ohatra kely foana amina resaka zavatra maromaro anao ohatra kely ianao za mibary zany nafinaritra tamin'ny fotoanandro re fa iza mibary am'izao potika izy ny ary Madagasikara potika de za zany teneko hoe saika jirama io mazava ho azy dikan'izay hoe efa hitantsika io fa sarotra fonoko sarotra ny fonoko fa zao koa tena zava-dehibe ho antsika eto Antananarivo le fitariam piaronzo am'mpanjifa ny fidinana an-dalambe na mana faniry tena ilain'ity filoham-pirenentsika ty am'izao ty tena ilaina le izy mahatonga anao tena zay satria mahatsapa fantsy satria zao za koa mahita hoe le filoham-pirenena ohatra ny tsy tompony tenany misy ohatra mibaika any izy ao ambadika ao fa mifahitana ny olona midina an-dalambe koa de mampiseho mihitsy le filoha hoe tena marina kaiky le zany hoe manampy amin'ny filoham-pirenena antsika am'izao fotoana zao koa fidinana an-dalambe satria le fidinana an-dalambe afaka manitsy anazy mila hitsy aloha le filoka fa atsika tsy hitra am'le zavatra anankiray iny aloha fa aloha tsika le anitsy aloha satria le firenentsika fa hitantsika ohatra zao ihany de aloha ahitsy aloha izy zany hoe manampy azy ny fidinana an-dalambe ampilaminana manampy azy ary andro raisam-pirenena ihany koa ny zon'olombelona tena zany atao anatin'ny gasitry milavy refina mpiaron zon'olombelona fa hita amitsika somary mbola lavitrezaka kely zany fiarovana ny zon'olombelona hita amitsika zany tena hoe mila tosika zay zavatra zay fa tena zay io amin'ny akabeany fitondrana mihitsy ny eto mampiseho modely fa tsy miraharaha zon'olombelona zoanao ny misakafo zoanao ny mampianatra mampianajanaka zoanao ny misitraka ny hôpitaly maimaim-poana vidim-panafody ao manaraka an'izay ve zany ny eto amintsika zany hoe le zoakabe mihitsy ny tsy voady eto akoatra ny tsy hita masitsika any amarantsika andriamatoa Jocelyn Rabenlanina zay solitena avy amin'ny natiora moa zany nambaranao teo antoko ary ianao radio koa de miaina eto Antananarivo renivohitra manana fivezivezena matetika anisoavina andrinitasy ny resaka ny zava-misy any fitianao ary ao anatin'ny minitra roa ny fanetananao zay mety tsy voalaza mba hamaranantsika ty fandaran'ity zay mety ho etaeta sy antsonao any koa mitodika tany amin'ireo vahoaka na mpitondra fanjakana misaotra namana faniry antso anaovako atsika malagasy asio dikany asio tsirony no fandalovana eto ambonin'ny tany zany hoe mila mame ho amin'ny vahoaka isika mila mitsangana isika manasompiarabelona ny tiako tenena namana faniry de zao aoka tsy raha zao toetsaitsika zao ny tany aloha tany amin'ny empolo taona lasa tsy nahazo fahaleva-te Madagasikara fa ny ray aman-drentsika ireo namony ainy no fitiavana ty tanindrazantsika ty samy maty ny olona tamin'izany fotoana zany satria hanavitra amin'ny Madagasikara fa amin'izao fotoana zao tena tsy manalavitra reo natao mpanjanaka ny zavatra misy eto amin'izao fotoana zao ny dikan'izay mila folo ntsika malagasy tsika ohatra ny tsy tompony tena tsika tsony ohatra ny hoe tsy tompony Madagasikara tsony tsika raha ohatra ny efa mandinky tsika tsy tompony tsony tsika fa andao averina ampilaminana averina le sotoavina malagasy andao ifotsika raha vao miaraka mietsika isika vaoka malagasy miaraka mitondra fanjakana miofo ty Madagasikara ty tena miofo ty fa aza varimbarina ary vaoka malagasy anao Madagasikara atsika Madagasikara mpitondra mandalo fa atsika foana ny tratra farana eto fa aloha mba mifo am'izay ary surtout ianareo tanora mandraisa ndraiky treo anivon'ny fiarahamonina raiso asio dika amin'ny fandalovana eo teo ambony tany fa tsy hoe na raharary teo anao de maty de tapitra ny tantaranao tena mandraisa ianao andraiky treo amin'ny fiarahamonina any am-piangonana any amin'ny moske any amin'ny fokotany misy anao mandraisa ianao andraikitra fa mila vonjemy Madagasikara satria zao koa faniry Madagasikara teo mbola zavatra mbola azo areniny ny areny eto misy eto amintsika Madagasikara mbola be dehibe na naondra sasany mbola be dehibe eto mbola azo areny Madagasikara fa zao mbola tsy taritsika raha zao fotoana zao manarina ty Madagasikara ty zay nga manatonga tiana anaovana antso avy anaty natiora hoe zay tsy miteny mihitsy hoe ndo iaraka atao anaty natoko politika natiora fa raha any amin'ny tondra ianao mitsangana mba hanala le dino le mpamotika firenenao raha ohatra tsy mitovy any ampanohatra any amin'ny mpitondra ianao makanesa ty ampanohatra misy ka toko maromaro zay ato dikan'izay miankina fijorotsika no fanavotana amin'ny firenena
miakina aminao fanavotana ty Madagasikaratsika ty de makasitraka an'ireo namana teto zay miteny fara moa manahirany fa makasitraka Monsieur Faniry de mbola ho avy eto ndray tsika manaraka raha mbola misy fotoana de misaotra betsaka ny teknisiana ary misaotra betsaka an'ireo mpiainana amin'ny tokantrano ty eny ary de misaotra ny vahintsika akoatra ny tompotrantsika zay tompon'ny fandaram-potoana androany amin'ny fandaminan'ny rehefa talata ny député Ramboasalama Emilien solombavamboaka ny boribory tamin'ny faefatra de teo Christian Tabera zay maromaro ny fankasitrahana zay narotsaka ny mpakafy ato miarahaba anao Zokibe Christian aloha mba avakina ihany ny oatrantony de marina aby izany zakanao zany abako Tabera maromaro izato de favranga Tabera Christian ty ho antsika zay mijery amin'ny page Facebook ny MBS moa zany mandefa mivatana zay Miara Manonja zay de mahita an'izany zavatra be resahan'izany lalina be zany fanazavanao zany ampolo 21 zany Monsieur Tabera ary tena marina fa diversion sy manipulation politique daholo fotsiny reo de makavelika be mihitsy zany maro be ny ato makasitraka anao Christian de miarahaba ny Jocelyn ihany koa misaotra ny amin'ny fivahiniananao teto zany maro be fa ataontsika zay famakina zay mba ho hitany rehetra ihany koa misy manaraka fa tsy hoe miteniteny fotsiny tsika eto sur namana Tabera zany daholo ny zavatra atao anatiny ty page Facebook tsika ity zany akoatra ny député Ramboasalama moa zany de nazo an'izay fankasitrahana izay ihany koa zany de misaotra tsika amin'ny fanarahana ny fandarina atao anatin'izay ora roa mahery kely izay miezaka foana tsika hatranetrany azo ny vaovao ary izarany vaovao de aza misaraka amin'ny MBS ny radio MBS de mamerina ao arinany vaovao iny amin'ny fito iny amin'ny fito sefaniny de miverina fandarantsika de maraina be amin'ny sasany amin'ny telo maraina mbola miverina koa ho an'ny vaovao zany ho an'ny fandarantsika amin'ny radio ho an'ny fahitalavitra indray de amin'ny 4:00 de amin'ny 10:00 de amin'ny 4 maraina koa mbola misy famerena zany malalaka be ny fomba azotsika sy mieny fandarina Miara Manonja zany ny any faritra moa zany de misy olotena ny radio MBS any de mandefa zany na manaraka mivatana na rediffusion zany izay famerenana ny fandarantsika izay de makasitraka ho an'ny mpijery ny Facebook sy ny YouTube anty fandarana mamitsika loatra ty MBS sy ny radio Mada izany altrany de manao ezaka zahay mba ahafahana mandrato hevitra matsaka hevitra ary mapita ny vaovao isanandro amitsika rehetra izany zay ara fa dia ho an'ny rapitsondray vahiny vaovao ary dia solombavamboaka hafa ndray miara-dalàna amitsika azadino amin'ny 12 volana Desambra antolo ary any dia fameloma maso ny antokotiko Madagasikara ho antsika de famema koa mantsika antolo ara zany amin'izay daty lehibe izay ny zoma moa zany zony mpanjifa 10 volana Desambra dia mifampitaona amin'ny etsika mpilaminana zay ao anatin'ny fankalazana ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony olombelona dia nisafidy ny renivohitra Madagasikara eny ampovoan-tanàna narakely izy ireo hitondra hanjaetaeta samy hafa izay ao anatin'izay olana ara-piainana sy ara-piarahamonina izay raha fa dia mametraka ny veloma makasitraka makatelona toplasy topivavy